amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Ramserazna voro ty zany hoe mbola au avion femme atao pour cours par correspondance ramserazna voro zany miaraka amty téléphone exécutif miditra et mademoiselle Angélique mbola lasa naka cahier de classe any amin'ny surveillant ikizy moa zany dia samy mile connecté ho ny tsy azo fa tsisy ny loko raha miserazna voro iresaka aminareo ny momba ny classe 2021 classe 2021 izay mandray ho filamatra ny hoe le bon usage du mauvais outil le bon usage du mauvais outil azonareo tsara zany le bon usage du mauvais outil zany hoe ilay fitaovam-piasana ampiasaina tsy le tena mifanandrify amle izy fa rehefa atao le izy mitadiety avadikitsika zany nino tsara ty be dia be neny filikoty tsy mahazo andraha miserazana voro miserazana voro tsy mampianatra anareo ny devant un deux fa mampianatra anareo ny lalana makeo raha miserazana voro tsy mamoronareo avy hatrany mivaly ny lazadina fa manome anareo ny fomba sy ny formule rehetra fa anareo mitady azy zay raha miserazana voro tsy mamikondro fa manome aranjony mazava zay dia le bon usage du mauvais outil lafa madika dia hoe le mauvais usage du bon outil zany hoe iny zany inareo hoe efa nysikolo famaky ohatra zany zany dia nareo hoe efa niezaky ny nanokatra tavanina labiera tamin'ny coupongle tsy mbola ary ianareo dia efa niezaka ihany namatotra ny voankazo ny anjaridaina amin'ny corde na gitara mazava tsara zany resaky zany ka rehefa dia raha miezaka ianao dia mety io fa saingy zao vous utilisez le mauvais outil vous finissez le travail mais avec plus de fatigue ny raha miserazana voro tsy maintsy miteny frantsay kely raha ohatra ka tsy mety ny fitaovana ampiasainao dia vitanao ihany ny asa fa reraka kokoa ianao ny zany ohatra zany irobe ny resaka tamin'ny omaly hoe ny mpampianatra ny karnika normal ampianatra fanabeazana fototra dia ny mpampianatra amin'ny fanabeazana fototra zany asaina mandibamboly eny tsaha dia ny mpamboly eny tsaha zany no asaina manamboatra fatapera dia ny mpamboatra fatapera no asaina mandeha mivarotra atikena raha etsika miakatra indray zany dia ny mpampianatra université ny tokony ampianatra amin'ny lycée dia ny mpampianatra ny voaka amin'ny économie niveau 2 ny tokony ampianatra CEG ary dia ny mampianatra manana doctorat ny tokony ampianatra amin'ny université tatra be zany fa mimetrahatra fotsiny ihany satria zany no atao hoe le bon usage du mauvais humain mazava tsara zany le mauvais usage du bon humain ka inona fotsiny lesiny ny anarana lomano raha ohatra rehefa aveo la manao athlétisme inona fotsiny ny anarana ny azakazaka mafy be nefa rehefa aveo la asaina manao 100 mètres brasse lazany 100 mètres brasse zany efa tsy azony landro any dana mianatra ny fanabazana fototra zay raha miserazana voro mivantana misoratra tompoko I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala misafy zay manasa olona alasinainy taratana lavabilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foany galana miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be miaraka amiko isanandro Orange raha hoavylay andro tsy maintsy amozanana tsy maintsy va io mafitivaova dia mentsoventsô re tantaratsika taloha
tsy ho zakangamba faly sanatryavana ro ireo adiady filakisakely fana magaga efa vao mankatsy afoizanana mifandongiloko sy mifamolakavetsy sero tozary midongy tsy laitra fasalentypo kawaizindra tsy manantsafidy ao ao azapaorina mba hoaizindra tsy ty olokafaofa iaotina farasanatrio tomterakizany avenao refoko mitapifiniany fa tsy masaraka nao ao faraikipity hanaraka nao ao satria mbola ty ao anatiny zany irany kamary mitondra lohateny hoe raiky pity zany no iarabana soa iarabana tsara ho anareo mpiaino radio Madagasikara eto amity radio RDJ ty tompoko faly miarabantsika rehetrarehetra amity maraina ny talata ity ary dia iranatsiny fahatarana kely fa ny antony de mbola nividy akondro tao ambany tao niady varotra sady niady mihitsy moa zany fa tsy niady varotra akory miady am'le rangaly mpivarotra an'le akondro satria ale fandanjany lazainy fa raiky lao ty tena lanjaina le izy tsy raiky lao akory le izy lazainy fa mahakamo aveko feo niady varotra vidiny ianao niady varotra ny vidiny aloha zany de fa lafo satria 800 ny vidianako an'le izy le akondro tsy lengeza ka zay tsy mividy an'izany satria le izy raha ohatra ka akondro migodalabe le ohatra an'izao reny mandeha mivantana matsy zao tsika zao ohatra an'izao mihitsy nengedan'le akondro reny izy 800 fa tsy nampaninina ihany le vidiny fa eo am'le lanjany am'izao izy le ria io izy raiky lao sy fefany io marina mafy tsy mba raiky lao sy fefany ho ay fa hitondrako fandanjany ianao ray hitondrao mihitsy raha mose fa le izy tena hitako hoe misy fanambakana ihany eny fanandrana amin'ny tena ihany aloha ny antony satria fatapatany hoe tsy afaka andeha anapirofo an'iny eo no eo ianao hoe tena marina tokoa ny ianao tompoko fa ny anako ny diso tsisy an'izany ohatr'le tazomatanana kely ohatr' zao reny ireny le izy tiako ny anarany fandanjany reny balance inona filazany reny balance de paiement izy aloha tsy balansoara de mandeha mivantana amin'ny Facebook ny fandaharana rehefa talata ohatra zao de afaka mijery ianareo afaka manaraka an'izany hitanareo tsara mihitsy ny studionay mbola feno vovoka ato satria ao anatin'ny fanamboarana zay zao ary zay mahatonga anay matetetika amin'io atsia mihevinevina ohatran'izany fa dia ny Orange Madagasikara sy ny Galana no mbola manana atreto manoana atreto de ny Aigle d'Or ihany koa ny Aigle d'Or zay miaraka amin'ny koy isan'andro efa miarabantsika rehetra aloha zany ny lohahevitra ho resa andraso aloha raha ohatra ka hijery azy amin'ny Facebook ianareo averina foana dia ny RDJ 96.6 FM zay no pejy anarahanareo azy RDJ 96.6 FM misy elanelany io so matsara ohatra ny fanoratana azy ihany raha ohatra ka anaraka azy amin'ny Facebook amin'ny YouTube dia RDJ FM 96.6 RDJ FM 96.6 ny lohahevitra tiana iaingana zao marainy zao dia ny hoe ny fahataperan'ny atao hoe demokrasia eto ambonin'ity tany ity za manokana de mahita hoe ambivitra ilay demokrasia zao tena efa kely sisa anao nanana azy
ataontsika hoe le démocratie nanomboka tamin'ny taona 1787 1789 namoronan'ny frantsay azy io eritreretiko io. Tamin'izany fotoana zany mantsy dia nisy ny tolona lehibe nataonjareo frantsay iadiana amin'ny fitondran'ny mpanjaka, dia nitsofoka tao anatin'ilay fitondrana ary antsoina hoe républicaine ary zareo, ary dia nanakanaka tahaka an'io daholo isaika eraeran'izao tontolo zao. De io no atao filamatra ity fitondram-panjakana républicaine ity, dia ankoatran'ireo fitondram-panjakana zay mbola hoentin'ny mpanjaka eto ambonin'ity tany ity, dia misy ny fitondram-panjakana hoentin'ny filoha pirenena. Le hoentin'ny mpanjaka nefa toa makamaka tahaka an'ilay hoentina filoha-pirenena ihany, satria maka prime ministre ilay mpanjaka, eny na de le teto amitsika zay fitondrana tamin'ny fahampanjaka de efa naka prime ministre. Tadidio fa raha fahampanjaka dia tsy maintsy ny taranak'ilay mpanjaka zay nitoheriny frantsay tamin'izany fotoana zany, satria tsy maintsy ao amin'ilay taranaka ara-dra an'ilay mpanjaka no mitondra rehefa avy eo, na io lahy indrindrandrindra moa fa tokony ho lahy prince, na io vavy raha ohatra ka tsy misy ny azo anombinana amin'ny zanaka lahy dia le princesse no mandimby lasa mpanjaka rehefa avy eo. Io no atao hoe fanjakana ifandovana. Efa nahatsapatsapa an'io ny teto amitsika tany amin'ny faraparan'ny taonjato 1970 tany hoany, de hoe naka ny mpanjaka de naka olona tsy tao anatiny manana firazanana mpanjaka andrina, fa de naka tao anatin'ny firazanana hova. Dia indro fa nisy antsoina hoe prime ministre rainy vohitriny, de nisy prime ministre rain'ilay arvony, dia iny moa ny afarany fantatsika fa dia lasa nozanahany frantsay tsika rehefa avy teo. Am'izao fotoana zao de makamaka an'io endriky mpitondrana io daholo eran'izao tontolo zao, na de efa misy aza ny ataontsika hoe mpanjaka Elizabeta faharoa ohatra ny Angleterre, de tsy maintsy misy prime ministre zay mitantana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana républicaine, ohatra ny ataon'ny république rehetrarehetra tsisy mpanjaka io. Ohatra zao ny prime ministre, izy moa prime ministre britannique am'izao, izy koa zany misy lavaka be zay ao anaty loha, izy taorinan'ny Tony Blair. Izy prime ministre ampameso papakely vetivety aloha, tena adino le izy. Prime ministre britannique am'izao fotoana zao dia lasa nikapa lasa nikapa lasa aloha fa rehefa tsy mieritreritra kely izy de hita miverina ho azy ao anaty loha ao ny taorian'ny nga Tony Blair, dia izy le misarakorako volo iny le mitovy amin'ny Donald Trump izy, fa ny azy mikorotana ny volony, fa ny Donald Trump milamina tsara ny volony, fa ny lokom-bolo aloha de mitovy. Fa andraso jeretsika vetivety premier ministre britannique, ohatrany tsy mety amiko zany tsy hitonona an'le izy, Boris Johnson, dia izy no premier ministre britannique am'izao fotoana zao, mitovy amin'ny fitondram-panjakana républicaine rehetrarehetra ny fitondram-panjakana britannique, satria na de mpanjaka aza eo de tsy maintsy misy an'ilay prime ministre mitondra, de misy mpikambana gouvernemanta, misy ministre isan-karazany mitovy. Ohatran'izany ihany koa ny Allemagne, ny Allemagne ohatrany tsy de misy filoha-pirenena, misy filoha-pirenena zay ohatrany saritsarany fotsiny, fa ny chancelier azy no karazana prime ministre, ary iny ny fidin'ny be sy ny maro, dia ramatoa zay antsoina hoe Angela Merkel no chancelière am'izao fotoana zao, saikisaiky vehivavy ihany koa no chancelière tao ao, na de nisy lera ihany aza tany loloha tany. De ohatrohatr' zany ity eto amboni'ity tany ity ankehitriny anefa ny zavatra tsapa tato anatin'ny zato taona latsaka teo, rehefa nahazo fahaleovantena daholo ireo firenena afrikana no zanahany, de nakanaka an'ilay filamatra zareo tandrefana hoe asiana filoha-pirenena fidininy be sy ny maro, zay tsy fantatra na misy fahamarinana na tsy fahamarinana amin'ny fifidianana azy io, misy hosoka misy halatra tsy fantatra, fa de filoha-pirenena fidiny be sy ny maro. Ny ankabeazan'ny tany afrikana no resako, fa za tsy miresaka any amin'ny faritra hafa Amerika Atsimo sy ny any Azia any, satria iny koa ohatrany mitovitovy amintsika aty Afrika ihany. Ny ankabeazan'ireo filoha-pirenena reo de naongana daholo indraiky io, naongana tamin'ny alalan'ny fanongana-mpanjakana, misy basy na tsisy basy, misy endrika maro samihafa, na de apetraka aza hoe ny lalam-pandroenantsika de tokony misy fifidianana ary fifidianana io de tokony ekeny be sy ny maro rehefa tena raikitra tokoa ny tokoa tsy misy manaiky an'io be sy ny maro, ary tsy mbola nisy fifidianana tsy nisy raorao zany taty Afrika, fa misy raorao foana. Isaorana moa i Sénégal zany zay azo lazaina fa mba ny aloha lalana ny rehetrarehetra, satria rehefa tena natao ny fifidianana ny zareo tsy de nisy tabataba be loatra. Nanao an'izany koa zao i Ghana, nanao an'izany maromaro ireo firenena, nanao an'izany i Nigeria,
ireo firenena saika amin'ny ankapobeny zanatany anglisy, mba tsy ilazako hoe tsy zanatany frantsay no miditra ao anatin'izay fifandimbiasa mpitondrana ara-demokrasia izay. De lasa tondrony zao tontolo zao molotra i Afrika, ary de atao fimehezana sy atao ohadratsy ity Afrika ity. Afrikanray zay. Aza mba afrikana ihany tsisy fifidianana ekeny vesiny maro zany, de anaovana grève foana, de tsy maintsy tsisy an'izany mihitsy. Indro anefa tsy nanaiky ny voka-pifidianana ilay ngeza indrindra amin'ny antsoina hoe demokrasia eto ambon'ity tany ity. Tsisy zany tsekory fa andre moto Donald Trump i États-Unis io, tsy manaiky izy. Ninina ny vokarin'le fifidianana avy any, tsy ekeko izy io. Le fomba fifidianana zareo koa moa zany ohatrany somary hafahafa iny le izy, misy fifidianana en ligne, fidina amin'ny alalan'ny internet, misy fifidianana tsy haiko afaka mifidy par procuration koa ngamba zareo raha tsy diso misy fifidianana fomba an-javatra hafahafa zay, tsy ekeko izy fa misy hosoka. Ny misy hosoka sy ny tsy misy hosoka tsy fantatra ny fahamarinany a, fa ifidrikinan'ny Trump zay itenenany fa dia tsy hiala izy. Tena mova tsy zavatra efa henontsika zany, tsy hiala, tsy anaiky an'io efa henontsika zany, tsy ekeko io valim-pifidianana io, efa henontsika zany zavatra zany, tsy lavitra, tsy tany Afrika fa teto amintsika teto efa nisy zany, tsy hiala na isiny na isiny, tsy manaiky an'io misy hosoka io, tsy manaiky an'io valim-pifidianana io Ary de indro fa nangoniny ireo pomba azy zay inona fa maro anisa, nangoniny teo Maison Blanche, ary dia noagaogany teo, naprisihiny teo. Tsika re olona de tsy manaiky an'io mihitsy tsika, fa tsika raha ny tokony izy timbahoaka tsika, ary tsika de tokony mandresy tao anatin'ny fifidianana io, ary tsika de tena tokony olany, fa tsy tokony zareo ary amin'ny ilany demokraty ry, fa itsika ty amin'ny republikana ty tena maro anisa, eto amin'ty Amerika ity, eto amin'ty États-Unis ity. Andao ho any amin'ny Capitole zao de zao. Efa henontsika zany, lasa zao de zao. Efa henontsika zany. Lasa nakany amin'ny Capitole izy rehetrarehetra. Olona rety, io Capitole io nefany karazan-drazany hoe anteny meram-pirenena, io no manapanapaka, tsy haiko anteny meram-pirenena ino, congrès io zany. Io no manapaka hoe okay na tsy okay ity zavatra ity. Marina mafy ny korontany zareo tao ny Capitole. Ny korotanin'ireo vahoaka be da be reo, i Trump tsy nandeha tany fa naporisiny lasa tokoa lasa nakamo amin'ny Capitole, rava ny fivoriana tao amin'ny Capitole, tsy navoaka le valim-pifidianana, niatona teo le izy, tezitra izao tontolo zao. Tsy ny Amerikanina ihany, ino ty ataonareo? Nareo le ray aman-dreny, nareo le zandary an'izao tontolo zao, mpiaro ny demokrasia, hoe aoka mba hanaiky ny valy amin'ny fifidianana. Ohatra ny manome vahana ny Afrikanina zany, hitanareo zany, io fifidianana io zany zatra tsisy mandeha amin'ny zeloniny mihitsy io, tsy mandeha. De ozy amin'ny rovina iny zany no ekeny be sy ny maro zay valy amin'ny fifidianana. Amin'ny rovina io. Nisy fifidianana ve teto Madagasikara ndray resako, ka nekeny be sy maro tena marina nga fa io ny valy amin'ny fifidianana. Tsy nekena foana zay valina fifidianana hatramin'izay. Hatramin'izay lazaina fa tsy maintsy misy an'izao sy zao zay mety tombona, tena mety ho marina tokoa, fa saingy raha mbola tsisy pirofo hatreto, mbola tsisy fomba koa hatreto hoe inary no hasolotsika an'ity demokrasia ity, ity atao hoe fifidianana ity, ina no hasolotsika an'io? Tsy manana, tena tsy hita ny hasolo azy hatreto. Iverina fa mpanjaka ve? Hoe zay nanjaka teo, ataontsika hoe tsy mpanjaka ohatra, zay président teo de nitaranaky ny président iny no hitondra eo, ohatrany tsy mety. Atao fifidianana ve? Fifidianana ohatrany ahoana ndray ary? Atao sélection ve? Sélection ohatrany ahoana ary? Seleka zany nefa zavatra faran'izay tsy reven'ny gasy zany. Selekeo rahoaba, selekeo fa matahotsy. Tsy reven'ny gasy io raha hoe manao sélection io. Hoe andao ary omena ny dossier de candidature an'izay olona te hirotsaka ho fidina filoham-pirenena aloha mbola resahako eto, satria fifidianana zavatra hafa mbola resaka hafa ndray. Zay ho fidina filoham-pirenena de mandrotsaka dossier de candidature ka tsisy fifidianana. Fa io dossier io no dinihiniza ndray. Ireo mpandiniky reo ndray de efa tsy maintsy misy kritika. Reto mpandiniky reto ka tsy maintsy mirondrona makato am'le anankiray ity fa tsy eketsika ity. Rehefa mivoaka am'izay ny valy fandinihana le dossier ohatra ndray andro any ka zay no atao. De nisy osika io, tsy tena io no tokony hiaingana, mety nanome voly io fa tsy possible mihitsy ny io no eo. Zay zavatra rehetrarehetra zay no ilazako hoe ambivotra ny demokrasia eto ambon'ity tany ity. Tadiava fomba hafa. Eo ianareo mpianatra,
eo ianareo mpandalina fiarahamonina, eo ianareo olona mpanao politika, eo ianareo olona tsara, eo ianareo olona tsara mitadiava fomba hafa antembiasana an'ity demokrasia ty. Tsy ho vetivety zany a, tsy zavatra atao anatin'ny folo taona akory zany de ho hita, ary zary mieritreritra fa tsy ho atao anatin'ny 10 taona akory na amanjato taonany a, tsy maintsy memorona tsy kelikely any amin'ny adaboy ty fifidianana ty fa tsy lasa. Fa ny afarany io tsy maintsy didiny besandry io, zay matanjaka arabava sy arabasy no tsy maintsy andresy ary hitondra eto ambony ty tany ty. Rehefa zany nge zavatra misy am'izao fotoana zao e, izy moa matanjaka indrindra arabasy sy arabava, tsy ny Amerikanina efa izy daholo nge mandehandeha tsiroy, izy moa matanjaka indrindra arabasy sy arabava, tsy ny Europeanina de fa zareo daholo nge mandeha mandidy etsy seroy io, izy no matanjaka arabasy sy arabava, tsy sinoa de fa zareo ihany io rehetrarehetra io mametraka zay tiany apetraka etsy seroa. Ao ina ny eritreretanao hoe nahoana kay ny sinoa no manampy amin'ny fanamboarana trano be fanaovam-pety etsy seroa aty Afrika? Misy raha donko ao, rehefa misy kianja na manara-penitra na tsy manara-penitra ampiny sinoa, misy raha donko ao. Izany rehetrarehetra zany de efa fametrapetrahana ny Israelianina zay mametrapetraka ny tanjaka ny etsy seroa, indrindra fa any amin'ny any Palestina any, misy raha donko ao. Te ametraka ireo firenena matanjaka ireo fa tsy mikonty itsony ny antsoina hoe demokrasia, ary ny fahamarinana de ny amindry zareo. Fa ny anao na marina sy tahaka n'inona, tsy marina ny anao fa diso, fa ny anay ihany no marina. Hitatsika zany ny tantara tao Afrika tao, na de apetraka zao azy any mbola tsy matikololo ihany moko zany aloha Côte d'Ivoire. Za aloha zany tena mbola tsy matikololo Côte d'Ivoire satria de fantatra izao fa samy nanao ny nataony Laurent Gbagbo sy Alassane Ouattara tamin'ny fifidianana tany amindry zareo tamin'ny ray taony ry, samy namon'olona ny miaramila nentin'ireo, fa saingy i Laurent Gbagbo no notsaraina tany fitsarany resam-pirenena tany Lae ary no helohina tany ary mbola any ivelany ihany izy am'izao fotoana zao. Fa i Alassane Ouattara dia tsy meloka, tsy nanao ninina mihitsy, ary de filoham-pirenena ivoiriana izy teo, ary de mbola nirotsaka ho fidiana fa ny telony ray izy teo, dia raharany le lalam-pandrenana any am'zareo aza hoe indroa milatsaka ihany no raha azo atao, de nijo fa novaina kely lalam-pandrenana de tsy maninona satria nahoana, satria polainy frantsay tandrefana matanjaka arabasy. Le demokrasia mihitsy no tsy tena sao de tsy hain'ny olona mihitsy ny tena hoe famaritana an'le izy. Tsy haika, tena marina tena tsy hainy ela izy. Ho faritana inona le atao hoe demokrasia? Satria samy manana demokrasia ny olona tsirairay avy. Ny sinoa zao de mieritreritra fa io azy io ampiasainy io no atao hoe demokrasia, zay tsy tiany tandrefana. Ny sinoa zay manao zavatra manohitohitra ny lalan-tsain'ny parti communiste chinois dia mpanohitra ary tonga de ailika avy atrano mihitsy. Ary raha voailika iny olona iny, na iny ailika atao zay ampangina azy amin'ny fomba rehetrarehetra na gadraina. Zay na mety vonoiny ihany koa fa tsy tiany tandrefana zany. Le zon'olombelona aiza le liberté d'expression? Io izy io ataon'ny États-Unis io izy io le liberté d'expression, afaka miteny anika am'izao fotoana zao nampitenen'ny Trump ny vahoakany zay pomba azy, ary am'izao fotoana zao vao mahatsapa rehetrarehetra tsy mety kosa le ataon'ny Trump andao rangaha haongana i Donald Trump zao, tapa-bolana sisa no hitondrany de efa manao ny fombafomba rehetrarehetra zay hanonganana azy ry zareo demokraty eo anivon'ny antenimerany zareo amin'ny fomba fiantsony azy ihany, de haongana i Donald Trump. Rehefa mandeha ho ny procédure io fepetrisa karazany io mety aorinan'ny fialany zay vao tanteraka, zany hoe mety afaka 5 volana any na 3 volana any zay vao tanteraka le fanonganana azy, fa ho apetraka ry zareo ihany io, de ho apetrany hoe noho ilay adalana nataonao tamin'ny ray mandeha ry de aongana ianao fa tsy hoe tapitra mandaha akory. Samy hafa dikan'izay ho an'zareo Amerikana. Naongana izy zany hoe nesorina destitué, nesorina tao amin'ny fitondram-panjakana izy fa tsy niala ho azy satria tapitra mandaha, tapitra ny fempotona fiasana. Zava-doza zany ho ana filoham-pirenena anankiray zay mety mbola mampiady hevitra an'ireo mpahay lalàna hoe de ahoana moa zany, mety tsy ho afaka hirotsaka ho fidiana intsony izy raha ohatra ka zay no miseho, raha ohatra ka nesorina, fa raha ohatra ka niala ho azy satria tsy lany de mety mbola azoazo ihany, fa raha ohatra ka hoe nasorina izy tapa-bolana melo satria afaka tapa-bolana izy de tokony niala tao amin'ny Maison Blanche. Koa matoa tsy mahandry an'le fataperan'le mandat le sara le hanongana anazy. Misy ka zay mihitsy le antony ka am'izay izy tsy afaka manao ninina intsony rehefa aveo satria hoe naongana ianao tompoko tamin'iny fa tsy hoe koa hoe niala ho azy satria tsy nandresy tamin'ny fifidianana.
zay zavatra zay tena hitantsika ny mahaavo an'ilay demokrasia amerikana ary de nitapahana daholo ny compte-ny Donald Trump any amin'ny réseaux sociaux any ny akabiazany de ny Twitter zao tapaka ny misy page hafa inona le page anankiray iny Parler misy Parler zay koa tapaka koa andry zareo républicain tapaka ihany koa nitapahanjareo daholo ny any amin'iny réseaux sociaux satria maromaro moa ny azy any ny Facebook ohatrany zara fa misy mampiasa any amin'ny États-Unis iny izay rehetrarehetra izay de anaporofona fa misy olona ao ambadika ao tsy faly amin'ny Donald Trump ary reo olona reo nefa mitazona amin'ny tady ny kilalaony ao amin'ny antsoina hoe marionnette manao marionnette ny fiainam-pirenena amerikana io olombitsy no tena mitazona an'io de zareo tompony harena be any États-Unis io ny harenany États-Unis moa zany mizarazara ho an'izao tontolo zao ihany na izany na zany aza fa na izany na zany aza de misy ihany koa no mahantra any fa ireo olona manan-karena ireo no mandidy ao ambadika ao ary adiny mpanan-karena ity zavatra ity mazava ho azy rehefa mpanan-karena any États-Unis de mpanan-karena eran'izao tontolo zao mandeha ny procédure de destitution an'ny Donald Trump am'izao fotoana zao ataondry zareo démocrate satria any États-Unis de mizara roa reto ny démocrate reto ny républicaine misy ny potipotimofo eny anelanelany eny fa ireny tsy mivaky lohany reny ny mpanara-baovao politika fa ireto démocrate sy reto républicaine reto ihany no itodihan'ny maso zao tontolo zao ary de miady reo ankehitriny efa iangaviana mafy mihitsy satria tsy fantatra hoe inona ny tena antony fa andriamatoa Mike Pence izay filoha lefitry ny États-Unis am'izao fotoana zao no ohatrany tambatambazina mety misy ampany somary terena ankolaka ihany koa aza mba hanaiky ny fanonganana an Donald Trump etreretinareo zany matoa izy zany atsoina hoe filoha lefitra de tsy maintsy républicaine mitovy amin'ny Donald Trump io zany fa rehefa tambatambazina sy terena ankolaky ny reto républicaine reto izy hoe ory andriamatoa Mike Pence ataovy ze hanonganana an'ity filoham-pirenenanao ty filoham-pirenena i Donald Trump ity de efa misy zavatra efa hafahafa efa maromaro koa nefa ireo démocrate am'izao fotoana ireo républicaine azafady ireo mpomba ny Donald Trump ny ala taminy hoe tena tsy mety kosa ninina na de tsy rariny aza le fifidianana na de nisy hosoka aza atao zay mbola tsy voaporofo ankehitriny na de tena hoe tsy tokony ho resy aza isika aleo kosa tsy manao fihetsika ohatry reny fa fihetsiky ny afrikanina ireny nisy teny zany mihitsy fihetsiky ny afrikanina ireny ratsy ny atsika Afrika ty ratsy ataon'olona zava-dratsy mihitsy fihetsiky ny olona tsy mahataty resy ny amerikanina tompoko de tsy misy miova antoko zany na de resy azy Donald Trump na de resy aza ny républicaine fa izy de hijanona républicaine foana mandrakizay ary matetika ny taranak'ireo olona reo républicaine foana fa tsy mivadika démocrate mihitsy satria ny démocrate de midika amin'zareo fa misy lokoloko somary maintimainty hoditra zay ao anatiny zay no mahatonga l'izy hoe ny dokam-barotra zay mandeha eto amin'ty RDJ ty azahoana vola daholo ary io no antony mahatonga antsika mandray karamo Pamorona ianao, mpandraharaha, mpanao asa tanana, mpikaroka, isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy ianao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy ahazonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra antsoratra ny zava-noforonao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Mafana ny andro! Kapakapa maivana any Aigle d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,3 monja. Style daholo! Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro. Iaraka hifaly, amin'ny sakafo feno otrikaina isika amin'ity farantaona ity. Asan-dranomasina vaovao isan-karazany, tsara kalitao nefa mora. Crevettes, calmar, poulpe, tranche sy filet de poisson, ifampizarahan'ny mpianakavy sy ny mpinamana. Tonga vary, misitraka fihenam-bidy 10,000 mandritra ny fety, eny amin'ny Jumbo Score, Shoprite, na ireo Sopromer 450 akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar.
RDJ amin'ny Valy maraina. Manaraka hatrany ny RDJ isika tompoko, ity indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Manaraka hatrany ny RDJ isika tompoko. Janoary taona 2024 arapaina daholo isika mpiaino ny RDJ ary asaina manokana ihany koa hanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Misy ny fanambarana manokana momba ny Covid-19 izay nataony avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mitoy ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ary efa mipetraka ny paikady manokana amin'izany. Io dia fanambarana nataony ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Rakotovao Hanitrala Jean-Louis omaly nandritra ny fotoana no tanterahana tetsy Ambohita. Manoloana ny fiakarany tany isan'ireo voan'ny valanaretina vokatry ny fampikasoana nandritry ny fety dia manome tokony vahoaka ny ministera fahasalamam-bahoaka matompona andraikitra voalohany azy fa efa tsara homana ny ministera ho ambetinasa ny fanapahana ny fitohizan'ny fifindranany ny valanaretina amin'ny alalan'ny fanentanana ny tsirairay hanamafy hatrany ireo fepetrasakana toy ny fitondrana ny arovava orona ary ny fampiasana ny gel, tsy adino ny faranantsika ny CVO izay hita fa mahomby eo amin'ny atrehantsika malagasy ity aretina ity. Misy hatrany ny fiaramiasa amin'ireo manam-pahefana eny an-toerana ho fampanjariana izany fepetra izany ary farany dia mitoy hatrany ny fanaovana ny tracing contact ho hatrany avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Isika olom-pirenena kosa dia mahatsapa tsara fa ilaina ny fepetra sakana ary izay fepetra sakana izay ny fototra atapahan'ny fifindrany ity valanaretina sy ny virus mitondra ny Covid-19 ity. Manoloana ny tranganaretina Covid-19 ao amin'ny Université any Mahajanga kosa dia nanolotra solon-tsakafo ho an'ireo mpianatra mbola marary ka mitsapotena eny amin'ny hopitaly ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Elia Beatrice Asomako. Solon-tsakafo izay natao ankahirezana azy ireo fa io ihany koa ny hoe amin'ny mahafanehoany ny ministra Famia ary manaraka hatrany ny fahasalaman'ny mpianatra izy manoloana ny sarotra sy manoloana ny mora. Ny profesora Jean-François Rajonarson izay tale jeneraly ny fampianarana ambony no nisolotena ny ministra tamin'izany ary notrony ny filohan'ny université any Mahajanga sy ny ekipany ary koa ny mpikambana eo anivon'ny kabinetra ny ministra. Miantso ny mpianatra rehetra manerana nosy mba hitandrana sy hanadratrany ny fepetra ara-pahasalamana indrindra isika mpianatra eny anivon'ny université izay fiarahamentana amin'ny fiarovana amin'ny mpiarabelona ny atao amin'izany ho hatrany ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fa notoloran'ny ministry ny fanabeazan'ny pirenena Ramatoa Marie Michel Saondrary Malala sy ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana Ramatoa Voary Rakotovelomanatsoa mari-pahamendrehana sy amboara ny EPP tao Ambohibao Anteroka amin'ny mahasekoly sakaizan'ny rano azy natao lanonana omaly 12 ny volana janoary teny amin'ny EPP Ambohibao Anteroka. Ilaina ny madio sy manasa tanana ary manaraka ny fepetra rehetra izay ampitaina amin'ny ankizy rehetra izany ary tokony ho fantatry ny ankizy rehetra ny afatra ny amin'ny hoe mazotoa manasa tanana, mazotoa mianatra. Io dia napetraky ny ministry ny fanabeazan'ny pirenena ho fantatry ny rehetra ary etsakilan'izany dia ny fankasitrahana ireo mpiara-miombonandoka toy ny UNICEF, ny commune Anteroka, ny FEFI, ny Comité OSH dia ny rary ihany koa ny fitohizan'ny fiara-miasa ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana izay nanambara ofisialy fa sekoly misy 10 no ezana ho tratrarina amin'ity taona 2024 ity mba ho sekoly mendrika sy sakaizan'ny rano. Raha sekoly misy 10 izy dia efa nazo izany fanampiana sy resaka fankasitrahana izany nandritra ny tetikasa tany Boeny ohatra dia nisy EPP maromaro ny taty Analamanga ary izay indrindra no atao mba ahafantarany rehetra fa tena zava-dehibe ary tena ilaina ny manasa tanana indrindra amin'ny ankizy madinika mba ho fanazarana azy. Ankoatr'izay mbola misy ny fifanonjatsony no fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny ministera rototra mandritra ny lanonana izay natao teny amin'ny EPP Ambohibao Anteroka tamin'ny omaly iny.
Fa misy ihany koa ankehitriny ny tetikasa antsoina hoe titre vert. Izy io dia fanomezana tany ho an'ireo tanora mpamokatra. Zareo anivo ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono no tena miandraikitra ity resaka hoe titre vert ity. Ny anankiray tena nisongadina tamin'izany ohatra dia ny fahalalana fa 50 hektara ny tetikasa titre vert any Anarafaly ao amin'ny commune ambanivohitra Fotaka any amin'ny distrikana Amboasary Atsimo, ka ny 40 hektara hanaovana safa ambolena, fonenana sy topim-piompiana izay hanaovana fiompiana osy akomamorona ary kijana iombonana. Fa ankoatrany hoe any Anarafaly any amin'ny commune ny Fotaka dia mizara roa ny tetikasa titre vert ao Antsirabe koa izy ity, ary 30 hektara ao Antsotany, volo soja sy volo-katsaka ary fiompiana kofakana nofo, fanatavezana kisoa ary fambolena legioma. Ny 450 hektara dia ao Andranomanelatra, io kosa indray dia fiompiana omby-vavy-beronono, fambolena vilona ary legioma. 2 sy 4 alina ny isan-karatany maitso ezana ho zaraina hatramin'ny taona 2020 sy 2022 hoy ny ministera ny fambolena, fiompiana ary ny jono. Ary ao anatin'ny faritra 2020 eto Madagasikara no anelezana izany antsoina hoe tetikasa titre vert izany. Ny ministera ny fiarovam-pirenena dia mampafantatra ny be sy ny maro fa nodimandry omaly tolakandro ny General Radona Elisy Ratiarivelo izay lehibe ny etamajoro ny tafika anabakabaka eto Madagasikara. Ny fianakaviam-ben'ny Foloalinda dia maneho fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ny tompokalahy hoy ny fampitakafatra avy eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Fa omaly maraina dia nanainga ny ala teto Madagasikara ho any Johannesburg Afrika Atsimo ny fiaramanidina manokana izay mitondra ny iraky ny firenena malagasy miaraka amin'ireo mpisolo vava hanao fifampirarahana ny amerenana ireo volamena malagasy tratra any Afrika Atsimo ary ampodiana ihany koa ireo mitondra ny entana ho tsaraina aty Madagasikara. Mbola tsy nahiresana vaovao ry zareo avy any fa ny any fantatra dia ny hoe ho tsaraina any Afrika Atsimo amin'ny ity andro ny 12 volana janoary ity ireo teratany malagasy tratra nitondra ireto volamena ireto tamin'ny alalan'ny fiaramanidina ka niditra tany Afrika Atsimo. Afny fanatanjahantena kosa dia nanao jeritodika ny asa vita ary nanoritra ny lalana izorana amin'ny taona vaovao hitsahantsika ity 2020 sy 2022. Ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Tinoka Roberto nandritra ny fananganan-tsaina voalohany natao tetsy Ambohijatovo tamin'iny omaly alatsinainy fa 20 ny volana janoary taona 2020 sy 2022. Nambaran'ny ministra fa ny taona 2020 sy 2022 dia natao hanokanana ny fotodrafitrasa izay efa tonka toy ny hoe kianja mitafy manara-penitra miisa 5 ny tobo filomanosina olimpika miisa 2 ary ny kianja manara-penitra miisa 30. Finavinaina ho 5 volana ny faharetany fananganana izany rehetra izany. Tanjon'ny ministera ny tsonjovana mitovy ny fananganana fotodrafitrasa toy ny any amin'ny faritra rehetra mba tsy hisy ny fitandanana ary efa ao anatin'ny fanomanana sahady ny fampiatranona ny lalao anosy amin'ny 2020 sy 2022 ireny hetsika fananganana fotodrafitrasa ireny hoy hatrany ny ministra Tinoka Roberto. Fa mbola resaka fanatanjahantena ihany no amaranantsika amin'ny tany sanany vaovao satria dia namoro sy nampiantso mpanao gazety omaly maraina ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuis eo amin'ny resaka lalao baolina kitra izy ity ary dia niaraka hiasa amin'ny fananganana ny antsoina hoe Akademia Barea isika ankehitriny. Izy ny fikarakarana fifanana nampitondraina ny anarana hoe Tournoi Doritos la Relève. Zazalahy 17 sy 15 taona no tiliana dia avondrona ary ho lasa Barea amin'ny fotoana ampitso ary dia iainga amina fifananana ny fitiliana ka boriboritany enina eto Antananarivo sy any amin'ny faritra dia samy handray anjara amin'izany avokoa ny kluba mahafeno ny fepetra rehetra amin'izao. Haharitra 7 volana ny fifananana ary famaranana lehibe no totosaina ty Antananarivo amin'ny volana Novambra taona 2020 sy 2022 izao. Mpilalao 20 ny voaka avy eto Analamanga miampy an'ireo avy any amin'ny faritra Voatsonga ary miisa 20 avy amin'ireo no angalana ny 15 mendrika indrindra ampidirina ao amin'ny Akademia
Barea. Ny fisoratana anarana amin'ity fifananana ity dia metomboka amin'ny 4 ny volana janoary izao ary tsy farana raha tsy ny 13 ny volana janoary ary amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 ny fisoratana io anarana io ao amin'ny palais des sports Mahamasina tsara mampatsiahy fa mahimaimpona avokoa ny fandraisana anjara amin'ity fifananana ity ary hoenjana dia hoenjana ny fanaraha-maso ireo mihevitra ny angalataona. Tournoi dia karakaraina sy heverina fa eo ambany fiahin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa eo ihany koa Cédric Javot sy ny ligina Nalamanga sy efa fantatra loatra amin'ny fikarakarana ny kadita kely toy izao. Mifarany eto indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ ary dia ametraka ny manam-piresaka vetivety ho antsika rehetra mpiaino satria afaka adiny loha dia mbola hiveriny eto ihany izahay hitondra ny vaovao manaraka eto amin'ny 96.6 FM. Veloma tompoko. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Miarabantsika rehetra efa eto ny tenako amin'ity fandarana rivotra ity ibalona trany. Hoe fa miaraka eto tsika zao. Satria fa nany hoe ao fa mirehitra ny jiro. Dikan'izay manomboka indray ny tapan'ny faharoa ny fandarana rivotra amin'ny kolotay ohatray zafady efa tsy molana zany tsy molana zany miarabantsika mianakavy miaraba Baronne Larissa Francis Keyo miarabany tsisy ka ny miaraba tsy ny mola Baronne tsy ny mola tsika zany resaka démocratie teo zay mbola tohizana resaka démocratie zay mitranga any Amerika am'izao fotoana zao satria efa manomboka misy farany zao tontolo izao dia zay anao zay efa manomboka miarava ny atao hoe démocratie any États-Unis satria ny États-Unis lazaina fararay ny démocratie eto ambonin'ny tany ary izy rery no mahavita an'izany mbola première constitution izy hatramin'izao hatramin'izay ny Chine efa tany amin'ny taonjato fa 80 tany dia efa nana constitution première constitution izy amin'izao fotoana izao tsy mbola niova mihitsy ary eo moa zany le resahana foana hoe lay mpanao an'ny lalam-pandrenana zareo dia olona mahay ny fanaovana lalam-pandrenana maneran-tany zany ary zay natonga azy izy no rain'ny démocratie maneran-tany ary ny zatra rehetra mitodika resaka fifidianana rehetra dia mitodika any amin'izareo Amerikanina daholo satria zareo no mahay mifehy no mahay mitantana ny atao hoe fifidianana sy mahay mifehy sy mahay ihany koa ny atao hoe démocratie ka amin'izao fotoana izao raha ny zavatra nitranga tamin'izay volana janoary zay lay fanambaranga Donald Trump hoe andao hoany amin'ny Capitole zany hoe niresana tamin'izy andeha grevy eo ivelany eo satria Donald Trump dia efa tsy nanaiky mihitsy aloha anyity fifidianana ity fa lazainy fa misy alatra be dia be le izy. Iny bandy afrikanina indrindra any Amerika. Iny bandy afrikanina voalohany any Amerika iny dia tsy nanaiky izy ary rehefa tsy nanaiky izy dia nitarika an'ilay olona izay anao an'ilay grevy zany teo ivelany teo ary aza dinoina fa na eo Maison Blanche ary ane misy an'ireny grevy reny foana misy an'ireny fijorojorona fitondràna pancarte sy ny sisy reny fa tamin'ity indray mitoraka ity zany lasa nisy an'ireo karazana olona mahery fihetsika zany le atonga hoe radicaliste ozy izy zareo Amerikanina ireo zany le mipetraka le Amerikanina le mipetraka le any ambany volo be any le tena mbola Amerikanina pure be mihitsy mbola yes people care all Donald Trump reo KKK anao zany KKK zany Ku Klux Klan kikiki fa kiki ndray mpanao sono iny dia teo zany misy an'reto hoe angamba tsarotsika misy an'le sarin'le tovolahy manao akanjo be forirana ohatrany akanjona orsa iny izy dia aveo izy ohatra milokiloko ny tarehany dia aveo izy manao tandroka omby dia naka sary teo amin'ny atao hoe izy ndray ty zao teo amin'ilay sary teo amin'ilay toerana teo amin'ny tao amin'ny Capitole rehefa tafiditra tao ry zareo dia ireny karazana olona reny zany dia iny olona iny zany le atsondry zareo le hoe Quanimo Quanimo azafady satria avy amin'ny anonymous anonymat
dia ireny olo reny zany le tena le mbola hoe Donald Trump tena tsy azo ataony inina, Donald Trump tena tia Amerikana, Donald Trump tena ina, kanefany be dia be ny charge économique zay nipotehany Donald Trump tamin'ny teo amin'ny fitondrany. Nefa izy tamin'ny izy vao nilatsaka mihitsy tamin'ny propagande dia nampanantena hoe sorina daholo tompoko ny ina moa izy teo zany zao izy andray ty zao mbola atao amin'ny radio izy atao amin'ny radio zany ny républicain Donald Trump tena hoe sorina daholo ny miaramila rehetra efa asorina daholo ny miaramila rehetra miady anany satria lasa mandany vola be ho anjareo Amerikana rehetrarehetra reny. Dia izay mihitsy no antony ny sitomany nisy ny natonga anazy hoe ho tian'ny olona zany aveo hoe ity kosa agnalaliana ary ampitombo ny tsy anasa ao Amerika. Kanefany noho ny teo amin'ny fitondrana izy zay zavatra nitranga. Zany dia anisany nitiavan'ny olona ny Donald Trump ary rehefa tonga amin'izay ny fifidianana manaraka satria be dia be ny fampanantenana izay tsy vitany ary be dia be koa ny atao hoe délit na ny dégâts nataony tamin'izy teo amin'ny fitondrana. Ary izy moa dia efa fantatsika tsara mihitsy izy tamin'ilay nanao fanambarana sy tamin'ilay Capitoliny hoe ity tompoko ny Twitter sy ny Facebookny izay najanony Twitter sy Facebook nandritra ny 420 ora raha tsy sorinao républication anao satria manao incitation ianao manambany ny Amerikana ianao tsy manao tsisy dikana ny démocratie américaine ianao dia nasoriny le publication naverina nanao Twitter sy Facebook ndray izy. Dia eo zany tsika amin'izao fotoana izao farany zay tsy haiko na diso na tsy diso nahato daholo mihitsy le izy nahato daholo nahato ka satria le manao an'le procédure de destitution zareo. Dia eo mihitsy ma zany le tiana tongavana amin'izay zany hoe eo amin'ilay atao hoe destitution antsika amin'izao fotoana izao. Ary rehefa tena ny zavatra nitranga iny dia efa nambarana zany ny Sénat hoe dia i Joe Biden no filoham-pirenena izay ataony investitureny amin'ny 20 ny volana janoary zao no anaovana an'izay iny izy teo zao investiture zay. Ka nga Donald Trump zay tsy manaiky ny tsy hay ahoana efa na zareo républicaine ao aminazy ao ary zao dia efa manao ny destitution. Eo nefa le olana raha tonga ry zareo démocrate zay démocrate maro anisa zareo républicaine koa nefa efa mimakoma nanao le destitution dia efa teneny zany inga Donald Trump hoe miala moramora ianao manaova démission deny zao. Ny antony mantsy dia izao raha ohatra ka tratra ny destitution inga Donald Trump mety maharitra eo amin'ny 3 volana eo ny faharetan'ilay procédure rehetrarehetra zany. Fa kosa Donald Trump izay mbola mieritreritra ny latsaka amin'ny fifidianana manaraka dia tonga dia tsy afaka milatsaka intsony. Zany hoe vao destitué fotsiny zany nga Donald Trump dia tsy afaka manao milatsaka intsony. Eo zany ny démocratie américaine amin'izao fotoana izao zany hoe efa manomboka misy limite daholo ny zavatra rehetra izay fantatsika tsara koa fa tamin'ny fifidianana ny teo amin'ny Hillary Clinton sy Donald Trump izay Hillary Clinton izay tena niteny mihitsy hoe tena misy zavatra fangalarana be tao ary tsarotsika dia zareo rusiana ny tao ambadiky na falaniny nga Donald Trump. Dia rehefa tonga tany Donald Trump resaka tamin'ny nga Vladimir Poutine hoe tena nareo marina ve tao ambadiky ny falaniko manao nareo dia ozy izy Vladimir Poutine hoe ka tsy zay ka izany hoe zay moa zany le hoe géopolitique fandaminana zao tontolo zao ary sao dia tokony iverina amina fototra hafa mihitsika amin'izao fotoana izao satria tsy afaka tsy maintsy manara-dia an'le fatao hoe zao tontolo zao manao nareo satria tsy inana fa zany ve misy idirany amin'le vidim-bary eto amin'ny tanàna misy idirany amin'le vidim-bary zatra mahavarinana am'izay resaky zay hoe na inona no aniko afakomaly zany inona ny tsy leviko amin'le afakomaly amin'le tsy de zatra nihinana zavatra hoe mbola tsaratsara. Efa zatra nihinana ny zavatra eny an-jaridaina dia raha vao mihinana zavatra hafa fa ohatran'ny tsy manotika fa ohatran'ny tsy am'izany
hoanareo mpitsabo tena siantifika manoro tsara koa nareo, hoanareo fanjakana CV mety aminareo dia atoroy tsara koa fanaovana azy, ataovy be dia be ny pesa. Zay raha resaka aretina, fa misy aretina hafa zao ohatrany enazy aloha tsy malevina dia zay za koa zany mba fahala mipotra ny sarako ohatrany dadandro fi koa ny poziko zany lasoloha ambany ohatrany tsaratsara oka efa aveo ny demokrasia zany voambolana fotsiny zany fiarahamonina danja be ary lokon'ny fitondrana ny eo an-trano tsy mahita olazaina koatran'izany nga nareo gaga mihitsy alo mbola mety mandeha za mbola mety mandeha ihany tenengo le ramatoa le maly fa ny anamiko zany le ramatoa le maly ozy le ramatoa indroa mihitsy ndray terea taminena ndray terea tatama fa ny anamiko izy manao anao ozy izy lasa ngeza be ianao ozy tena mantra resaka tsy mahita olazaina fa tsy zany ve ianao ozy izy zay mavoanareo miavinavo itony izy mampalely rangany vehivavy zay vehivavy anankiroa zany vehivavy anankiroa zany tena teneniko mihitsy mba ataovy me tsaratsara rangany resaka fa zany zany efa tsy raray banitsony fa sangenao ny tsy mahita olazaina tena kozy zany zany dia nahavariana ana mihitsy efa eo mena lalana zao izy mivoaka avy ao anaty garazy dia miteny efa mifrene sady manao an'le tanana ohatrany ataoko zao ndao tompoko voaka avy eo izy tsy manany ihany satria zao za manao ray banina bisikasibosy tsy fatany dia iny ny masony tonga dia mangarika tsy azoko mihitsy tena ile vehivavy ito telo zay mampalelo tena sereo zany mbandy tsy mirarana zany sereo oka veloma tsisy reo avy eo tsony eo ka ona izy no veriny indro sa efa fanaranareo teo zany za motara zany rehefa avy eo ndray o zany efa nanipy mivola tary Orange Money raiky amby efapolo raiky amby folo sy efajato sy arivo ireo olona faranako le demokrasia teo fa rano fa tsisy idiran'ny vidim-bary anaty kapoka ozy izy raha irika misy ndao ary dia ny amarana koa zany dia zao hoe ny resaka demokrasia dia miankina amin'ny fiarahamonina sy ny kolotsain'ny firenena tsirairay le izy isika eto Madagasikara manko ny tena tiana tongavana matoa zany matoa ny resaka mandeha ny ivelany matoa mandeha eto amintsika dia misy kolotsaina izay iainana ihany koa le izy ary ny zareo Amerikanina dia tsy maintsy ametraka foana ny atao hoe izy no maître du monde izy zany ny gendarme amin'ny zavatra rehetrarehetra ary tsy maintsy mangaviany amin'ny daholo ny zavatra rehetra fa miankina amin'ny kolotsaina ny firenena anankiray dia miankina ihany koa amin'ny fomba ny tsirairay ka eo zany isika malagasy fa mazaka demokrasia tsy mazaka demokrasia tsia mbola tsy mazaka tsika ary mbola be dia be ny fanazavana azo entina mikasika ny hoe ino malagasy dia tsy mahafantatra ny atao hoe demokrasia satria tsy dia nianatra an'izay loatra tsika efa hatramin'izay fa noho ny mondialisation sy ny sisa dia nampiarina natorotsika hoe ity tompoko ny atao hoe demokrasia fa ny zavatra iainantsika amin'ny ankapobeny dia tsy miaina atao hoe demokrasia tsika aloha raha ny ivelany ny rehefa ny olom-panjakana anankiray ataoko hoe Donald Trump izay hitantsika amba mitambajotra tserasera sy ny any amin'ny tele sy ny nany iny dia ataken'ny olona izy tamin'ny teo amin'ny fitondrana dia manana tao de réponse izy zany akory tsy midika mihitsy idy io station io na hoe iny olona iny menjena rehefa avy eo ka ny aty Afrika amin'ny ankapobeny dia mbola tsy maharaka isika amin'ny resaka demokrasia dia mbola mila mianatra tsika fa ny demokrasia tsika tokony adaptena io tena adaptena zany zao tena malagasy tokony adaptena ampifanarana amin'ny kolotsaina sy ny fomba iainantsika eto Madagasikara ny fahatongavan'io demokrasia io avy any dia mitotona be avy any dia midonaka daholo aloha zany rehetra hoe inona indray zany zany dia fahafahan'ny tsirairay miteny maneho ny heviny fa le fanazavana dia tapitra amin'izay fehezanteny roa telo efatra dimy folo zay fa tsy ampy ho an'ny sarababeny olona inona marina atao amin'izany satria na fahazahoana n'ilay demokrasia kotsiny dia efa tsy mitovy noho ny zavatra nisy ny ainana teo amin'ilay faritra sy le toerana mihitsy ihany koa na ny fahazahoana zavatra dia efa tsy mitovy zany zao na situation ora zao dia efa samy hafa mihitsy fahazahoana tena anankiray zavatra anankiray tsy fantatro nahazonareo fa hoe ny demokrasia alefa avy any io zany tonga dia ampitain'ny nahalala sy ny nahita
nampiarana azy tany eto amintsika tsika ne zatra manao couvert ny problème atsika io eo indrindra io le hoe andao sika anao demokrasia toy ny ataony zareo ary de atreo dinona moa zany tompoko zany de efa fahany rehetra maneho ny heviny tsy tapenam-bava tapitra fa ny zavatra hafa miaraka aminy a tsisy fanazavana intsony ary tsy misy manontany tsopa de zay zany e mahazo miteny tsisy tapenam-bava ona likalatia satria zao tsy mahazo manompa olona ka rehefa nandeha zao ny fandarana nandritranyreny vanim-potoana reny zao ny fandarana ny velany any zany de misy ny ainao manjery zay manohatra ny izy teo mpanohatra fitondran-jareo any fa nefa kosa zany tsy midika mihitsy hoe tsy afaka mitendry fa afaka miteny daholo afaka maneho ny heviny daholo le izy ny olona rehetra olana ry baronina sehoanao rasy ny tariny ny olana tsy namorona rehefa ianao ny tsy namorona de tsy fantatrao ny antony rehetrarehetra namoronana fa itsika manao couvert ny tena itsika manao couvert anona couvert zany manao couvert efa nisy namorona rehefa alohan'ny sakafo zany de manao couvert zany azonao mihitsy le izy de le anao tsy namorona le izy de tsy hainao fototry le zavatra ny foronina inona le izy fa ianao de makatahaka fahatany eo fotsiny a de rehefa avy eo tsy hainao mampiatra le izy a de verinao fa mety daholo satria ny any an-dafo manao an'izao makajy makaro ohatran'ny hoe ny zazakely any an-dafo tsy azo kapohana tsy azo bebedesina fa tonga izy de mitory de anao an'izany ve tsika am'kolotsaina atsika izany tazominy ny tena hoa zay ny mahatonga ny Donald Trump ohatran'io rehefa hoe adika tsotsotra le izy républicain izy ny républicain de olona miaro a ny fototry ny ao amin'ilay tanàna le fireneny ny fototra zany hoe raha eto zany izy de le mpitazona ny fomban-drazana azonareo le izy de logika be zany ny lojika raha reny olona reny ny hitanao mipotra eo amin'le capitole satria reny lay mitazona nylay mbola le fomba mampanao ka raha ohatra hoe misy filoham-pirenena zany ka iny izy ohatran'iny a dia azataitra ianao raha tonga daholo ny olona rehetra eny amin'ny sisiny any iny miaro azy ohatra zay iny any am'zareo satria izy manana mpanaratia azy de ny zavatra tsara raisina amin'le Donald Trump io a il se trompe beaucoup fa ny tsara amin'ny zavatra raisina io de reny olona reny nge ka tia ny tanindrazany tia tanindrazany reny zay ny zavatra tsara raisina any aminazy izy zany rehefa amerikana de amerikana fa izy tsy tia mifangarongaro fa reny tia tanindrazana matoa ny diny daholo ty sisy tany rehetrarehetra zato tsy arivo ty a tsy ny Meksika sy ny anina sy ny anina de zay ny antony iny zany reny olona eny tia ny tanindrazana fa ny olona miady amindray demokraty ny demokraty indray a de le zay le misokatra afaka amin'ny teny atao ny satria nge zao ny demokraty zao fa hoe demokraty socialiste de misy ny demokraty capitaliste zany zany efa ady hevitra be any am'zareo any zany fa nylay frantsa koa zao misy ny atao hoe tena gauchiste be ohatra ny sy izy teo ohatrany zao Marine Le Pen zay tena hoe la France au français zany zao tena fomba fijerin-jareo mihitsy zany reny a ka Donald Trump ne zatra extrémiste be koa ne eno a ka mampitany fisiako de zany hoe mitovy ihany zany reo olona ireo fa ny eto amintsika tsy tena misy an'izay loatra hoe tena mba misy olona anankiray hoe extrémiste anankiray tena ny gasy ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy ary ady ho an'ny Madagasikara tapitapy iny raha vao manao zay le tena inona ho nidirany vidim-baroko am'izany zao ny kolotsaintsika dia ary ny olontsika de zao no hoe tsy maintsy minambary daholo tsy maintsy ny malagasy daholo mitondra ny izy teo zany orinasa angeza be miala daholo ny vahiny azo atao ange zany ohatran'izany nge nataony Donald Trump tamin'ny fidianana izay izy nilatsaka tamin'ny teo amin'ny fitondrany hoe ny meksikana de siko frontière ngeza be ato fa ny meksikana de mpangalatra daholo fadile iana de zao daholo eo zany ny eto amintsika nefa tsy tena misy an'izay loatra hoe tena hoe samy mpanao politika manko samy tena tia tanindrazana daholo fa atraizy misy miteny hoe pube. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts sucrés. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon.
Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts succolés, tellement onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'Antirabé. Et goûtez vite les nouveaux yaourts succolés aux parfums tropicaux originaux, mangue et corosol. Oh la vache! Succolé, le goût du vrai. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Angleterre malaza, modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,3 monja. Style daholo! Angleterre, miaraka amiko isanandro. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Teneny. Aiza. Satria za tsy nahinao an'le ana nge, le hoe 033 afaka miantso itsika manoko amin'izao valora sy sasany izao miarahaba ny rehetra any amin'ny faritra zay lavitra indrindra ary ny akaiky indrindra amin'izao talata fahafirytsika izao fahafolo efa faharoa amby folo hoe tena efa elaela ihany zay 7 zay ny henoko androany zany a dia talata 12 ny volana janoary zany hoe afaka 2 andro 3 andro dia misasaka sahady ary ity volana janoary ity ny resaka noresahana teo dia tsy inona fa ny mahakasika ny fampandrosoana ny firenena milaza ny gazety hoe sahalala amin'ny ahoana indray re no endrikendriky ny filohan'ny Sénat ny ary amin'ny io manko no resaka noresahana kely tamin'ny tapabolana hoe nahoana reny tsy tafaraka izy ireo. Ninona moa zany tsy tafaraka? Tsy tafaraka ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fametahana sy fifidianana Sénat. Ahoana? Tsy mahino tsisy ninina. Tsisy ka, tsisy ninina. Anisan'ny resaka natao teto moa mahakasika an'io hoe tsy tafaraka izy ireo, zany hoe rehefa mitsahatra ihany koa ny asan'ny filoham-pirenena dia ny Sénat mbola mitohy. Anapetraka mihitsy angamba le izy ho an'ny hoe fitantanana firenena mandritry ny fotoana tsy eo ny filoham-pirenena satria araka ny lalam-panorenantsika dia rehefa tsy eo ny filoham-pirenena dia lehibean'ny Sénat no mitantana mitondra ny firenena. Fa ny marina kely fotsiny a droitiste droite a Marine Le Pen tompo fa tsy gauche diso azafady tsara tompoko droitière any droite fa Emmanuel Macron centriste zany hoe sady izy sa tsy droite izy ny tsy gauche dia ohatrany mampisalasala be ny any ohatran'le ria. Dia ny zavatra tiako lazaina teo zany sy miaraka ny fitsaharan'ny filoham-pirenena sy ny sénateur. Zany hoe raha tapitra ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena dia ny sénateur mbola miasa mbola mitohy fa ny solombavam-bahoaka no toa miara-tapitra solombavam-bahoaka no toa miara-tapitra amin'ny an'ny filoham-pirenena ny fotoam-piasany tsy miaraka ohatran'ny milamilana herintaona koa misy raha taditsika ny fifidianana filoham-pirenena taty amin'ny volana inona zany zao décembre deuxième tour dia ny fifidianana solombavam-bahoaka volana mai efa taty aoriana zany taty aoriana dia ny maire koa taoriana zay dia ny Sénat mbola taoriana zay ihany koa dia eo zany le hoe rehefa mijery ny vahinintsika neny frantsay tompoko anao tsy milay frantsay tsy milay nefany rehefa nendrareo no nadikatsika nefa nendrareo hafa mihitsy zany hoe ny maire ianao sady maire ny député fa tsy tonga dia député fotsiny satria hitako mety ihany le satria mba hahafantaranao kokoa amin'ny faritra zay adidinao district zay adidinao dia sady maire ianao ny député ianao rehefa avy eo député maire dia avy eo raha sady maire izy ny député dia afaka milatsaka ministre izy rehefa avy eo rehefa mila hotendrena ministre dia rehefa miala ministre izy dia miverina député ihany efa natao ihany le izy fotrany tsy tena tanteraka hatramin'ny farany zany izy teto amintsika ane tsy nety le izy eo manko zany le hoe le fahafantarana le kolotsaintsika amin'izay zany inona ny zavatra mety amintsika inona ny zavatra tokony atao antsika satria eo le olana
lasa ny vahiny no alaitsika dia ny vahiny ny apetrakantsika dia lasa variana amin'izay. Allo. Salut Baron. Allo. Mieritretra hoe mahita an'le volamena efatra amby folo taona ray mandritra ny herintaona mivoaka eto Madagasikara dia eritreretika hoe io misy vary amin'ny gony efatra amby folo taona lenky dia tsy hita ve zany rangava dia efa tena pasoara loatra mihitsy sotra vary efatra amby folo taona za na voray message omaly hoe mandefa saropolo an'ity zavatra ity dia mahazo vola avy any amin'ny filopirenena ianao 80,000 ariary tena dia misy hoe zao na le resumeso mahazo vola avy any amin'ny filopirenena ianao rehefa vozarana amin'olona roapolo ity zavatra ity manao miaraba tompoko allo aza meno radio aza meno radio fa raha meno radio atao molomolo radio dia aza meno radio tonga dia ty amin'ny telefona miresaka manakoako be anao fa atao anaty telefona ianao miaino ataovy manakoako ny bizatra zany mahafinaritra nga le fandarana fa na dia zao rehefa reraderaky ny miafy zao tena fiatory zao dia tena milay be favinanao inona ndray zany maka honorama sosa atao zany marina sota betaka ity le SMS ty piasalina le fa ny fitiavana lehibe indrindra alifasoan'olona roapolo fa mahazo vola 7,000 ariary ianao zao dia zao avy any amin'ny laharana tena misy dia misy manao koa ny zany dia misy mipartage ty amiko aty le SMS dia mbola tratran'izany any vetsika tsy fantatro fa efa tratra hony le olona lenanao an'le SMS le hoe anao dia mahazo frigidaire 4x4 toatra ny efa tratra izy io fa zareo moa zany tsy mamoaka an'le olona ity le olona androany zany ny atao hoe firma 12 anio no andro laso andro ny manamboninahitra miaramila kony andro fa 12 janoary andro ny manamboninahitra za toko zanaka mpiasany gara dia tsy haiko zany eny ny mpiasany gara tsisy andro mboninahitra ny mpiasany gara zany tsoka sifle fa ity androandro ty bejanao janao fa zatra ny any Moramanga dia taingana ihany ny ainy izy fa ny 12 jona 12 janoary dia andro manamboninahitra miaramila mahazo miarabanareo atya malao nafinaritra mihitsy le resaky le madama alina iny rangapa ohatrany tokony mbola itoy zany malao le valala zay anao za aloha dia miala tsiny fa tsy hitany resaky le madama tamin'ny alina dia tsy afaky ny anao commentaire an'le izy satria tsy hitako le izy sa tsy nijery aho satria dia isora be dia be to ny jirama ka amin'ny zavatra nataony jirama rehetra fa dia maty ny tele zao tratran'le délestage kitsikitsakitsikitsaka maty le izy tsy mety velona tena nikivy mihitsy enina ve zany rabainina tokony bataille iny loatra karina ty amboarina nandefa anseur zala hoe fanamariana zay journée ny indray ny andro pirenena ho an'ny manamboninahitra malagasy zay dia manao volia ny zala gendarmerie ao amin'ny Tobra Tsimandrava ohatra zala manao volia mifankalazana an'io andro io dia ataony foana isa-taona io zany tsy andro ngeja be anaovana tsy alaisa-karama le parapapa be reny fa tonga dia misy action ataondro zareo matetika moa sport ohatra n'iny ataony manamboninahitra sotra betsaka ny manamboninahitra ny resaka le volamena teo zany le hoe ahoana le volamena sasisa alao andeha fanadihadiana dia alao miandry ny antony somary sarotra
ilay adevitra tao anatin'ny resaka iny hoe pasoara be eto amitsika manto iny afaka mandeha de misy alalana tokony azo hoe sy ny sisasisa mavesatra ireny karazana adevitra ireny ka tsy hidirako ny tiako tenenina hoe za to de tsy teny miteny aloha zay hiditra miditra mbola mazana be ny aditsika eto raha ny fiarovana nataotsika hoe sisy tany sy ny fiarovana ny fivoahan'ny arena veto Madagasikara mbola mafy raha ho jerentsika ireny fanadiadiana any ivelany ireny ange tsy tena fanalavitra be mihitsy satria na aveto Antananarivo raha hoany amin'ny sisiny manitsy be fotsiny zao anao aveto Antananarivo any antsinany atsy akaiky manoro any ianao na tsy fantatro na ny atsy manoro any tonga de mivoaka de mahitsana de mitsofoka anaty ranomasina anao de lasa ianao tsisy manakatsakana anao am'zany tsy voasakana satria mbola maivana sy marefo de marefo ny fiarovantsika ny sisy tantsika enina de efa eo ary reo faritra zay fantatry ny mpitondra fanjakana fantatry ny mpitandro filaminana hoe etsetya de toerana fivoahan'ny ataotsika hoe kakazo mahitsy na iroroa fivoahan'ny olona makany amin'ny nosy Komoro atsoatsy fidiran'ireo zay mpanao mpamoaka vato avy any amin'ny ilany atsy Madagasikara fantatry ny mpitondra fanjakana ireo teboka reo toerana tsy teboka reo toerana misy an'izay de reny any somary andrasany fa raha ny zava-mitranga tamin'ny faritra maro eto amintsika nge de hoe ahitana sambo maintimainty be fotsiny ery alavitra ery tsy mihetsika janony eo de aveo ahitana indray vedety rapide pneumatique le mainty be indray makao avaratry ny tanànao alavidavitra ao tsisy sa makao matimaty foanao arety moa zany mbola mipetraka foana zany paka fosy paka aty sy paka raha zany mbola de raha voareny ny vazaha zany makao atsimo tanànao avara-tanànao de fa tsisy masaha makany ny olona de tantara fotsiny sisa hoe tamin'ny anina nge Andriamatoa solontenan'ny Fokotany ny lehibean'ny Fokotany lehibean'ny Fokon'olona ampafantariny zareo ny fisiny zay fotsiny hoe nisy vedety ohatry zao nitsofoka tao ary tsy niala tao izy raha tsy efa afaka telo efatr'andro fa tsy afaka manantona makao ny olona any amin'ny tanàna madinika anankiray misy arange reny vahiny vazaha reny tonga avy any ampitiavana ohatra ny atongavany eo fa mitsoka ny olona idin'ny olona ny trano inona moa zay hiditra any ambanivohitra tady le hazo mikrosy kely mikaratoka kely maivana ahoana somary ratsy ilay fandraisana madama makano toerana na miodina mitodika fa ratsy be fahinonanao miodina miodina mafy loatra miodina avy amin'ny akavanana eo andramo hoe ratsy koa le telefônina foza ampiasainao ka hoe namariny zany dia de hoe miakatra daholo ny vidim-piainana am'izao fotoana miakatra olo ny vidim-piainana raha mirongatra olo reo vahoaka reo tsy hita zay eny tompoko efa nambary efa tamin'ny herintaona ao aho zany tao anatin'ny resaka fiboana fa tsy maintsy ny fiatraikan'ny fiboana tsy tamin'iny fotoana iny fa izao tsika nomboka hiainan'io zavatra ny aina vokadratsy ny fiboana io satria toekaretsika mihitsy tsisy zavatra ny odina nge teto hoe tsisy vola tsisy ininona teto noho izany tsika am'izao fotoana zao tsy de manondrana loatra hitatsika ny amba reny anna afaka aba sisa reny kely ny vokatra miditra ny vokatra ahondrana
de efa kely nyvokatra ondana kely midevise eto midevise midevise vola miditra amitsika efa kely vola miditra amitsika lasa eto amitsika eto nefany ny olona efa sahirina sy sisa de tsy maintsy mbola hiakatra io ary io tsy maintsy mbola mafy kokoa io zay no matokony ho sarotra raha isin'ny confinement ray salama riksa manahoana salama toko salama volamena raha nga tena aleo atao eo velany eo de hita vahoaka eo fa tsy atao amin'ny banky any fa tsy fantatra na bonga tany sisa nataony zalao amin'ny banky de volamena lasana ao alo avoaka hita vahoaka eo de ambena maramila 5 lahy eo izy na ohatr'izany karaha vao efatra misy ka io raha vao misy raha vao sivy amby efapolo na le miaramila efa tsy ampy ray zay le volamena ero lasa 72 atao 13 mai 13 mai de 72 isany ambony eo tsara le hevitra fa ny fanatotosana azy no mety ho sarotra ny zavatra tsy fantatra hoe fanao ny any ivelany any ve misy firenena manao an'izany ve any ohatra hoe tsikolovon'ny filoha-pirenena isaky ny herinandro hoe zao ndray no isanay bolongambolamena atsy satria mantsy ny olona am'izay efa petra-bola efa taloha be ry mantsy zavatra reny ny resaka volamena petraka amin'ny banky sy ny sisa efa style taloha be reny fa ny am'izao fotoana zany efa tsy zay tsony fa manomboka miova ny fomba fitantanany resa-bola amin'ny ankapobeny placement sy ny sisa sy ny sisa lava be le izy fa io arakaraky ny tsirairay de zay tiany tsirairay ihany koa io fa le vidim-piainana miakatra aloha zany efa mbola volamena foana mamaritra ny vola fa amin'ny kapobeny ny allo monsieur Mandrara tonga tenao anazavandresabola ka 73 kilos virgule firy mosy teo zany moi j'accepte pas les jogi 73 kilos virgule 500 grammes izy teo na 500 na 773 foana io ka io 73 misy ny problème ny zavatra iny na 75 aloha de nena 74 73 ka raha mbola mitoy zao resako zao lasa 72 kilos io le aza kanefa 500 grammes amin'ny volamena dia maventy tokoa 500 grammes atsasakilao tena mahavelona commune anankiray aloha zany mandritra ny fotoana ilo manao ahoana nakoty 500 millions de misy sary fa adiniko azato fotrona raha mipoziko ato ohatran'le teo ihany tsy saoko zao fotra le teo mipoziko ny moa le resaka teo le zaly de hipotra sary fotsiny za tsy mahita sujet mihitsy fa misy sujet any tsisy fikina sujet nga tsisy aloha hevitany hinanako azy any Thaïlande aloha zany zao ny malaza piainana miakatra Thaïlande ny vidim-bary ohatranay tsinona ny ohatranà tena hitanareo ihany reny zava-tantareko reny za ngerana rety tamin'ny septambra mividy vary 10 kilo hoe inonareo ve zany fa io ao mahandro raika-poka de arafaka pitsy mbola tavely eo de ameko amin'ny fa nga lesany tsy mihinam-bary le mihinana fa tsy malany le banty mpihinam-bary efa tsy mahinana be kory fa efa glady tsara le rony amin'ny forme de karoty ndray no any fa ny na moa zany tsy sorona fa tena ny anary hoe atolotra anareo dolo ny anarany ry bousson sur capsule ry taitaitra sur kalatonaka ry monina sur zanamonina ry bitelsa sur walkers ary soke zany no mikaly ato mba hanovanany le loha hevitra ozy ny namana zako farilarabary fa iresao zavatra fa akozy izy no kakeriny le alika lanankiray tianyle rahira taitaitra ny tonga rina de mampalely le reveriko fa mivalana kay le izy voakaikitra de rasy Nicolas tantara hoe niadiny ereo nefa tsisy vo mafana kory le alika vavy tsy inona ny divany le rony le miampina n'le voasary makirana angamba zabe nge tena marina tena za mieritreritra misy tena de atao ahoana zany le demokrasia analika manahirana okay zay mba miova aloha hevitra fa inona tsy maninona fa izy ireo nge anisan'ny niarany eno farany tokony no miresaka ho ato mandeha hoe tsotsotra satria demokrasia le izy hoe tanza be izy ty zalahy
fa ny tena olana ankesany izay miteny ohatra ny hainy le izy fa misy ohatrany tsy mety kely raha vao tsy mety kely le izy olona hafa ihany mila vaniny raha vao izy mila vaniny mandefa mpamono afo raha vao izy indray mamono afo lazay fa marina zany raha vao izy manao démocratie de somiaine orinan'ny demo manahiriny zany le izy fataona moa zany reo alikireo tsy nange zahay no tonga tsy hitarina bitsy hoe démocratie teo nihiboka neny alikireo koa hoe fa raha démocratie ampiainana tokantranon'olona nge le sarotra le hiditra ny ana tokantranon'olona any olo tiry andra ela be zany fidécrocher-nareo ny appel-nay zany maro loatra fa izy moa milaza aminao hoe iandro ny décrocher anio mbola tsara aloha ny ary mbola tsara ka civil nge midécrocher anio ay ve tamin'ny confinement hatramin'ny androany ohatry ny matetika kitikitiana le démocratie zay hoe nanaranaraka te foana misy fotoana miresaresaka amin'ny baronne iandro ne le baronne any nge le iandro ay misy anarako an'izay marina de misy fotoana miresaka amin'ny baronne le mizara mba manome point de vue an'le démocratie sy nisisa aiza hoe tsika zany zao amina le teo am'le sehatra rivotra miresaka an'le démocratie le fiarahamonina mandray an'le izy le olona mba nianatra ny aino sy nisisa aiza ho aiza de ny amo zany ny matetika ny ambety teny foana amin'olona resaka hoe tsy mety amintsika le démocratie mialangalana ty zany hoe représenteny zahay sy le ty sory le olona ao lafa mangilina miala ao amin'ny toeram-piasany io la mikaya miala ao lafa miteny an'la zay fa aza be vava ty la aza mialangalana re olona fa tsy mety amintsika tsy tafavoaka mandrayfindra seza la zay de efa mimeritreretra raha ohatra tsy miaraka amin'intsony la manomboka amin'ny herinandro ka hitako de fa koa le vavalina tato zay aza be vava zavatra anankiray avangina n'olona ela be na mafanamboarana le lalana aty ambody vona koza manomboka amin'ny totalaka hatreo amin'ny galana atao pavie eo zay ny vavan'le mpanao receveur hoe manao ohatry ny tapaka zay fa manomboka sady ny censure misy fahamarinany any le tenen'ny farany teo eny ambody vona elinka fa fa mafy ny lalana commune rurale ny ambody vona mifetsiko any mampalahelo ry zareo tena marina zany tena mbahavotra reny de misy commune urbaine any ambanivohitra misy tsara be any mampalahelo ry zareo reo satria tena ela amam-bolana maro amikajy be le mpanamboatra tena manao tsara zareo araky ny janonanao manao ny asa ela be eo nge mitombo ny fandaninao satria ireo olona le miasa le isan'andro ireo zany efa hainy zany fatany nge le izy fa le izy mila atao tsara le izy ao mila atao tsara le izy azonao de mila mifantatra tsara le tany kena nge fa mila atao tsara le izy fa naizana mila mifantatra tsara le tany zay ambony eo le izy matoany amin'ny dribble tsisy pasiny manina ra-pasiny aty amiko tiky za malalaka kenao enao fantatry ny tsy enao fantatry ny tsy afaty boly enao de fantatro fa nantetinao ary manahirana be mitsy io na ny pasinanao azafady aminao ialatsika rehetra amin'izao maraina izao ary azo miala le sela le tafaraka aminareo ndray amin'ny ty fandarana rivotra ity izay afahanareo miantso mbola manana 10 minitra tsika na 3 minitra eo iny miantso farany ho raisitsika lasy la Yeraba. Manao ana? Tsaratsara izy manao erika arona misotroka tamin'ny sabotsy. Ohatry. Zany no lasa marina ianao. Zany lasa fa tsy tsika ny aranody. Erika ny aranody tamin'ny fono rangy ny teneniny. Feono erika ny teneniny. Erika ny teneniny. Za tena tsy tafaverina ka. Tsy mihaino tsara fa misofinareo ka mitapina voaple. Azafady arany. Tsy tafaverina raha mise fa nisy zavatra priorité be ny tsy maintsy ny reconnecté satria le zavatra misy valeur. Ay, kamtila to kila te fa malahelo na mita zao. Maninona raha ndao io fanao fotoana aloha dia ndray manao biso mino. Aizako, aloha mitsabotsy miaraka amin'ny président. Ha, efa ho ratsy ny Andriamatoto Général Radio a. Anomboka ho ratsy izy lahare ty fa pitaritarika isotrosotro zavatra misy divay ahoana? Inona tsara?
lasa fanaonao fotoana isotrosotro kafe sy ana foana zalareo nefa samy lehilahy tsy any mihitsy belaza miteny zavatra fafy tsy any fa leo ambodibona ny resantsika teo efa miatsara zay rehefa vita ambodibona ny resahany zao fa ny anahy le zavatra taloha ihany za aloha mahita le ambody vona le maninona zay le ambody vona ao fa raha fa vita io tena mbola afaka mandeha tamin'ny 50 kilometre à l'heure eo za moa hoe antony nanamboarana an'io dia andehanana mafy papaloha rehefa antitra vo andeha mafy mbola mirilina zany fa tsy mandeha mafy mampalahelo rangahy iny rangahy iny mirilina tena ina mampalahelo mampalahelo mihitsy alary papalora lelafy daly tandiara-galano zao ko mampalahelo manam-pione velona papalora veloma letra tena ohatran'ny manahirana be zany ny taiza le resantsika teo no niala manahirana le miresaka an'le hoe fiainam-pirenena amin'ny akapobeany arahana tsikera ratsy fipetraka mety ve zany filazako azy zany tsikera ratsy fipetraka lasa manimba olona le satria le demokrasia siany resandra laha teo zany lasa demokrasia si le demokrasia resandra laha teo zany lasa tsy fanajan'olona ao anatiny tsy fanajana tena ao anatiny ary tsy nazaka moa hitantsika tamin'ireny seraserana iny ty Facebook reny fa misy manao totoondry ry zareo robatita jerena le izy ina onireny olo-panjakana izy reny nanao totondry ohatran'ny afinaritra tsy aritry goty fa tsy maintsy hiditra izy rehefa tonga am'izay tonga de tsy pakombala sady tena ady totondry le obolina frantsay izay nangalarany nalaina tahaka tamin'ny malagasy le manambara manao hoe les paroles des parents sont comme le savate de Zébu si tu es touché tu es mort si tu n'es pas touché tu es vertige zay le izy zay fa tsy hoe si tu es touché si tu n'es pas touché si tu es touché tu es mort si tu n'es pas touché tu es vertige de fanamarina kely atsika rehetra zay manao fanamarina hoe taorinany fanamboarana ny resaka teknika teto amin'ny RDJ de mbola tsy mandeha ny online am'izao fotoana zao ary dia efa iverina tsy ho ela tsony zay en ligne izay satria mbola ao anatin'ny fikarakarana tanteraka sy ny fanatsarana tanteraka ny RDJ am'izao fotoana zao hidinareo am'izao fa lasa misy saritanin'ny zao tontolo zao zao eto mirindrina eto ohatran'izay koa ny atorinato ao anatin'ny fanatsarana io zao hitantsika am'izao ny saritanin'ny Amerika zay teo Donald Trump zay na tonga le ady hevitra be teo ato kosa misy any Colombie gasy fa mbola pina kely ny fanazavana tsy zany fa misy sary anao météo zay rehefa manaraka zany efa tena régie télé mihitsy zany ny rehefa manao zay manaraka météo le izy kifa tsy le météo za mbola tsy nanontany hoe izy ndry fa le météo le météo avy zay zavatra zay zany météo avy amin'ny fotoana hafa fa ny fipetraky dia ho avy tsy ela zany zany no natonga le tsy mbola raikitra aloha hoe aiza marina no misy any Guadeloupe amin'ny ity karta arinana ity ato zao Europe ato Europe avato aloha le reto sisy an'izay aloha amin'ny sivy latsaka tapitra ny fiantsonareo zao ka iresaka zavatra hafa indray zay rehefa avy eo maranana ny fotoana io raha fanirinay moa de hoe nandalo taty zany ry zareo nanao an'ny alim-pandihizany fandraisana ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo izay nataon'ny mpiaradia amin'ny RDJ marobe fa mbola tsy nainonako ny firy sasany efa zany zay nahazo zany no miteny fa zay tsy nahazo tsy nahazo niteny ka nisy tsy nahazo izy tsy nahazo niteny tsy nahazo vola izy fa miteny izy hoe fomba ofisialy hoe mbola hoaviny atsoatso izy tsy namokatra mihitsy izy le zavatra nataonay fa lizy aloha ny zavatra hita zany maro ny tsy nahazo ohatra zao hoe ny RDJ mitaingina moto zao tsy nahazo skill nahazo mbola tsy nandeha manga lavitra beko efa hoe zay mahatonga ny dokam-barotra Depuis 50 ans, Eau Vive trouve son originalité et sa pureté naturelle au cœur des montagnes d'Anjanville. Et voilà 50 ans qu'Eau Vive traverse le temps
Avec vous, grâce à vous. Au Vive vous remercie pour ces 50 ans de complicité. Merci pour ces 50 ans de moments partagés. Merci pour votre confiance. Merci pour toutes les autres années à venir. Au Vive, ma source de vie depuis 50 ans. Retrouvez-nous sur la page Facebook Au Vive Malagasy. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle-d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,3 monja. Style daholo! Aigle-d'Or, miaraka amiko isanandro. 3, 2, ray tratran'ny taona dia lasinay zao inona ary bonus to Canal Plus mandritra ny 10,20 andro nefa ankafizy ireo lalao fanatanjahantena toy ny Premier League miaraka amin'ny Liverpool sy Manchester United, ny rugby top 14 miaraka amin'ny Clermont sy Racing 92 ary koa ireo sarimihetsika sy tantaram-toy toy ny Underwater, The Good Lord Bird, Sonic le film. Ataovana ary ny ray abonnement dia lasa zao miaraka amin'ny bonus to Canal Plus mandritra ny 10,20 andro. Les bouquets Canal Plus. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! mitsoka makaiza moa zany zao ny rivotra. Ny fimenimenoana najanontsika eto aloha resaka fa vaina hafa mihitsy indray aloha ny resaka. Raha ny tokony izy moa zao fanaovana ino moa zany programme an'asa. Ano moa filazan'izany le fanaovantsika azy eto calendrier ino moa rimandry le izy tety andro fanaovana ny programme zay misy atsoatso mbola tsy nisy namime aloha mbola tsy fantatra hoe inona avy mitranga mbola makaina angamba zao ny mpanakanto fa na dia zany raha ny mpanakanto efa miodikodina ary amin'ny fetifetina orinasa ny mariage moa tsy mety tapaka mihitsy fa dia misy foana dia ny mpanakanto zay voiziny eto foana fa mijaly nge mpanakanto mijaly mmpanakanto nefa mmpanakanto nahazo an'le tamin'ireny fotoana ireny hoe nareo ary efa be vola io izy moa ny be vola ka naharitra nandritra ny marsa hatramin'ny volana novambra mbola nanambola foana nefa tsy nahazo ininona mihitsy dia tsy mbola nisy programme aloha zao ny mpanakanto fa le fahasoety andro zalahy rehefa misy any dia ny resaka fampianarana koa maromaro efa niditra fa niditra omaly sy androany koa mibetsaka tena betsaka ho an'ny sekoly tsy miankina moa zany tena be dia be ny miditra anomboka mikorotakorotana amin'izay ny fifamoivozana zao rehefa tsy miainga maraina dia tratry ny fitohanana zava-doza eraky ny tanàna dia ny fampitandremana foana ohatsy hoe fampitandremana fa filazana hoe ray aman-dreny eo jereo ihany le mpanampy ireny izay mpanatitra ny zanakareo reny fa manao zavatra tsy dia mendrika loatra ny akabeazan'izy ireny eo no manongo jereo ihany ny tanana ny zanakareo ny lamosiny fa maromaro misy dia tsongo mahavariana mihitsy ny opa moa zany ny tsotsotsotona ny fihinanana goûter ny ankizy mba jereo ihany rehefa izy any amin'izy manatitra moa ny tena moa manatitra sy maka-pianatra za moa mpiasan'olona koa dia mba manao an'izany manatitra sy maka-pianatra mahita be dia be amin'le toeram-pianaran'le zanako mahita maro dia miteny foana moa amin'ny hoe mba olon-dehibe hony dia mba miteny foana anireny mpanampy ireny ary dia izay ny tenenako andray aman-dreny hoe eny an-dalana ary izy manao an'ireny tompoko dia vao maika tsy eny an-dalana vao maika ohatrandra ohatra ka tsy modinareo dia ahoana reny sakafon'le zanaka jereo ihany le zanakareo nena tavy sa nena i dia inona koa moa zany ny olazaina ankoatran'izay dia nitiana koa zany fa mifekarany ity coronavirus ity tadidio afa zany mamiteny foana fa virus io virus io miovaova endrika io inona moa tsy andresena ny gripa mihitsy hatramin'izao satria ny gripa zany miova endrika foana izy dia tsy hitanao izay anaovana azy dia rehefa mahita an'ireny fahita lavitra ny ampitan-dranomasina ireny ianao dia mahita fa ny any Hong Kong ny any Japon dia efa intelo zay izy no niverina izany efa tsy deuxième vague troisième vague mihitsy zareo zao dia ny any Angleterre zao ny soso matanjaka indrindra matanjaka fa eritrereto angeka misokatra tsika dia mitonga indray ny olona avy any Angleterre efa miparitaka any Eropa io ka raha mitonga eto irika io dia ahoana re indray ny eto amintsika efa miova ihany koa ny virus efa hafa mihitsy indray ny endriky ny virus tamin'ny filazana manam-pahaizana moa zany efa niova endrika intelo izy aloha hatramin'izao niova endrika
fa tsy hoe troisième vague fa niova endrika zany hoe me manantonantona kokoa ny mapetipety azy izy a amin'ny toe-batatsika eo ny ilaina fitandremana za zao mahita ohatrany hoe publication ny olona zay mahavarinana misy miteny zany le olona to hoe mitandrema fa misoko miadana ity corona ty de misy misy valy teny tena mpavarina kosa zala fa tena tsy maintsy mba nyteny enika ihany kosa le izy manomboka amorona indray ve zany zao fanjakana hoe misy miparitaka indray ny corona fa misy zavatra tiany arovana de tena de tsy azoko loatra tena tsy azoko loatra de ny sasany hoe efa manepitra be kosa le manao sary vavaorona fa aveloranga de am'izao ny olona iara-aina amin'io corona io de mbola tsy azoko ihany koa le izy fa nahoana loatra re de fahasalamana zany atao ambany zavatra fa mahasoso anao no ataonao de fitiavatena mihitsy kosa angambo zany raha ny tena izy fa mety hoe ianao mazaka rehefa tsy aro ny tenanao ianao de mba harovy le olona manodidina anao ny mandreoka sy mandrora sy mievina sy mikohaka eny amin'ny lalana zao efa tsy hitanao ntsony ny manao kasibosy zao efa tsisy fa le mandreoka eny ambony moto ny tena lozako mandeha double mandreoka le bande verina leo bande original izy fretako tsovo tena le izy rehefa nijery ny antotanisy ianao tamin'ny sabotsy de niakatra le izy de mieritrereta am'izay ho de hoe diversion ve zany hoe fialana bala ve satria isy zavatra mety tsy voafevy tsy resaka zany fa ny aretina tsy azo atao zany jereo fotsiny fivezivezin'ny ambulance eraky ny tanàna de azonao an-tsainy ohatra ny ahoana zany ny ao fa ny ataona eto am'ty anyty ahoana ragoty milay kosa le sariko amin'ny adroite anareo mijery le Facebook any azo atao ngoza be fa totrany io zany hoe tsy ampihazavana kosa moa le izy lo za tsy avoaka misy moa ny coronavirus nalaza po izy tamin'ny 2020 de mbola malaza izy 2021 aretiny izy io raha totanisa sy amin'ny sosiolojia ary amin'ny mahavahoaka aloha zany tsy any amin'ny resaka fitsaboana sy ny fitandremana ny resaka takely kokoa ny antotanisa amina firenena sasany zany tsy midika fa tsy tandrina izy akoatr'izay anefa de misy ny virus mafy koa fa le virus mafy manko sarotra manko ny miady hevitra amina virus malaza kokoa fa ny maharetina azy aloha de mitovy aby mafy satria samy mahafaty aby rehefa tena tratra virus volamena eo zay efa voateny zay ny virus ny vidin'ny kapokambary zay za zao andeha andro varina efajato zay andro koa asiko rano tapajinga am'roa 12 apiko rano kely fefajinga loarako tao mbola misy ambiny zany hoe raha ny tena marina aloha zany raha nananjanaka fito eo mbo manahirana fa le zanako reo anaky 10 izy fa izy amboa mialatsiny fa reo zao nijanaka tezay koaty zao am'izao de ry monina menakavy zany fa ny resaka aretina ny vidim-bavy aretina ny resaka arabola aretin'ny firenena ny fiakaran'ny devise ho lafo de lafo mbola aretina ny tsy fahafahana manangona ny vokatry ny tany sy ny vokatry ny mpamboly ary ny tao zavatra malagasy ho lasa hivadika tena harena ho antsika miaraka amin'ny lakile samihafa ny mpanondrana sy ny mikarakara ny resaka arabola mbola aretina ary virus tena mafy ny abokana ara-tsaina azotsika tamin'ny réseaux sociaux abokana ara-tsaina azotsika tamin'ny olona miezaka miady hevitra amin'ny habitsy anarany any tena olona nangezabe petrako ny tena aretina nangezabe ary tsapatsika rehetrareo zay mpiady hevitra amin'ny olona zany ny hoe maro ny olona miady hevitra avo loatra noho ny fiofanana ara-tsaina tsy ara-pianarana sy ara-panabeazana azony maro loatra ary ny exemple akaiky indrindra moa zany Facebook mandary misy akony be debe io misy ihany koa ny mpanoratra amin'ny gazety manao faute isan-karazany misy ny titre zay amin'ny lazaina ofisialy sy ofisialy aretina zany satria misy ny olona mamaky de miainy de mieritreritra fa marina izay tsy nampianarina hanivana ny zavatra miditra anaty lohany ny vahoaka hanika manangana trano amina briky tsy mitovy alehibe zany fandeha ny zavatra zany dia olona somary mivalana zany miteny zany de zany hoe nahazo filozofia ohatry ny indianina raha erika mahafantatra zany fa ny indianina rehefa tena nona izy manao fananina tsy mihinana dia danja be ny filozofiany marina ny tetsaina resahany eo aveo izy ndray mbola mitsoraka anaty ganja ndray nefa
miamaifana izy zany amin'iny fieritreretany azy zavatra filozofika tahaka an'izany satria tsika dia tatsinanana tadio fa Madagasikara na rovinina dia tatsinanana zany hoe tatsinanana io orientaux zany tsika oriental tsika tsy amerikanina tsika tsy frantsay tsika tsy européanina ny fahaizantsika miaraka amin'ny aretina ekena fa ilaina daholo geste barrière sy ny sisa fa io na barrière na barrage na baraoa ilaina fotsiny manao azy avec l'intelligence pas de nianatra tany amin'ny fanabeazana fotsika satria na ny mpampianatra ny lycée ary mampianatra any amin'ny garabola dia ozy le ankizy mpianatra any rehefa avy eo hoe ramose iso zany fa ny arcovera dia mamelana na misy ady politika azy toy zay ny dindinika natao miaraka amintsika zay mbola tsy naona koreto fa androtsaka vary tapaka poka anosy tena tsy mahita ny anaran'le virus any Angleterre VUI-2020-12 para 01 zany anaran'le varianten'le virus. Zavatra azo resahana dia tsy inona akory zany fa ny fifampiarabana tratry ny taona amin'izao nandeha nanomboka tamin'ny sabotsy teo lahady teo fampiaraba ny fianakaviana ny mpiray tanindrazana ny inona filazan'ireny zany ny mpiray asa mpiray vatsy mpiray aina efa vitany atsika efa nataotsika le izy tamin'ny premier fa tamin'ny sabotsy teo moa zany ireo prepetsapetsa ny fampiarahaba ireo a mpiray petsapetsa ireo tamin'ny sabotsy teo fa ry zareo club rivotra moa zany dia ifampiarahaba amin'ny alalan'ny fambolekazo a dia amin'ny fa telopolo moa ry zalany ianao fa telopolo ireo no anao an'izay zavatra zay ndry club rivotra boliazo raiky amin'ny telopolo alady dia eny amin'ny toerana zay moa raha sosokevitray satria le zavatra noresahan'ny président teto tamin'ny sabotsy dia voamarina rehefa nakany amin'ny toerana tokoa izahay tamin'ny lahady teo hoe namboly zanakazo ilay namana anankiray tany amin'iny faritra avaratry talatany volon'ondry io a dia afaka 3 andro 4 andro efa tsy teo ntsony le zanakazo nambolen'le ria ary tsy hita teny amin'ny manodidina hoe ity fa nisy ny sopatra dia nanipitsipy rozy tatsy fa izy io misy mangalatra dia entiny mody ambolenany aminazy dia hoy tsika teto hoe raha izany moa ny ataony maninona tsy mampaninona zany satria mamboly an'indray izy zany fa ny zavatra ratsy fotsiny aloha dia le hoe hitsakitsahan'ny omby na hoan'ny omby zany hoe zavatra tsy tokony hoan'ny omby aloha zany ny ambolena zanak'apainga mba tsy ambolitsy hoan'ny omby nefa tsy dia misy mamboly firy fa le akasy avy hoe hoan'ny omby tsy fantatra eo mifantaniana petraka ary mandeha aingana ny SMS fa tsy fantara na misy mamboly ny akasia na tsisy fa raha ny tsara zany dia aleo mamboly zavatra tsy hoan'ny omby tsy hoan'ny vorona le ngamba tsy dia misy vorona mihinana zanakazo zany kosa ngamba mety tsisy fa zao moa zany a sarotra ny tenenana hoe andao amboly azo nefa ny andro maina migaingaina be itsika izao fa miditra amin'ny andro faha-efatra taorin'ny ikika sa ikika ary tiry sianaka mety daholo mitaraina ireo mety daholo loha lahy ireo be ny tanàna any Tsianaka andrefa nambatondrazaka dia nandefa ika tamin'ny televiziona tsy fantatro tsy tadidiko fa raha mbola misy 3-4 andro izy io dia manomboka hitolofika amin'izay reto zanabary reto ka tsy fantatro hoe nanahoana zao zany le any amin'iny faritra iny fa maina loatra ny andro amin'izao fotoana zao a ary ahina ny sy ny ahitany ratsy vokatra raha zao no mitohy ory zareo satria tsy inona raha hoan'ny resaka fambolena dia zao volana zao no fotoana fanetsana zao volana efa navita nanetsaka taloloha kely nge dia zao izy zany gaina be dia mampitahotra an zareo le izy ka anaovan'ny zareo antso avy io a ho an'ny mpitondra firenena izay atao hoe
tompona andraikitra voalohany amin'ity resaka ahitany mitranga eto amin'ny fireneny ity satria fantatry ny vahoakany fa hoe azo atao ny manao orana tsy voajanahary fa orana ara-tsiansa hoe azo atao ny manao orana ara-tsiansa de mangataka an'izay ry zareo any amin'ny faritra Ambatondrazaka io raha tafahoana tamina chauffeurna citerna de nilaza ry zareo fa ny ao andrefanao tsorony mandidy de maina migaina de rehefa misy orana de orana vatravatra farak'izay miaraka ny bropata varatra be fa nagaka nisy latsahapotaka moa zany sanatria tsy mamofotamandry fa miresaka an'lizy ty tsy avaratra Tananarivo latsahapotamandry ka tsy haiko hoe nisy tamilady teo moa ny tamilady tamin'ny sabotsy tamilady nga tamin'ny sabilady nisy orana be tamin'iny faritry nisy tany fa nitetony tsisy alady io na sabotsy na alady le zay sabotsy angamba fa ny alady zay tany am'le faritra maina be satria zay teneniko zay hoe tany talatany volon'ondry tamin'ny lady fa maina tanteraka namboly azo talohan'ny olona manao vérification de la forêt zany comment ça se passe déjà avant de planter les choux non les enfants de bois Zanakazo les enfants de bois tu vois de alefanay ny sosikevitray tamby zareo club rivotra hoe tsaratsara raha iverenanareo le nambolenareo tamin'ny heritaona sy roataona dia zany hoe fa vérifier ny président tsy rian'ny président Melo zany aloha ny Zanakazo efa nambolena taloha de isainy hoe tsy ampy an'izao le izy ny maty nisy nangalatra de jerena hoe firy sisa ny ambiny ao mila firy zany nareo amin'ity fambolekazo manaraka za aloha tena mamikotra am'izay hevitra zay hoe miverena any am'le toerana nareo satria nanana heritreritra nareo hoe andeha amboly hazo any amin'ny toerana anankiray vaovao hafa fa za ohatran'ny mamikotra am'izay hoe verena any am'le toerana ambolenareo azy hoe de jereo le izy zay maty sy ny sisy avao miava diovina ny vodina Zanakazo jereo memezany la lesy ratsy saina alaka diovina le vodina Zanakazo reo dia le potipotika zavatra rehetra iny araraka eo am'le vodina Zanakazo mba ho lasa zezika ho azy fa tsy afaka ny amefy an'io manko ianareo satria le tanin'olona le izy momeny anareo ambolenareo azo fa raha zany nareo miverina any zay ny amin'iny androany talata larobia de le izy koa mbola misy sosikevitra afaka sy ny club rivotra no mitarika izy fa hoezahana atao RDG ray manontolo le izy ny mandeha hoezahana raiky amy telopolo adidy le izy adidy zany hoe ny moto RDG mitangina moto zany ho avy any daholo aloha atao an'izay ry zalahy amin'io RDG mitangina moto mena varatra makeo eo talata ny volon'ondry manasa andro zareo zany mba ho avy avokoa ao ihany koa ny club ny auditeur atsona ihany koa zay mazoto ireo anatin'ny groupe maro be dia be ato amin'ny efa raiky amy telopolo fa raiky amy telopolo ny vola amin'ny fito sasany eo no fotoana eto afiry amin'ny fito sasany eo amin'ny fito sasany maraina fotoana eto amin'ny valony tsy maintsy miainga misaotra mazava tsara aza tenonina fa mbola mitoetra any lay ninona le miara-masamiko mandefa n'lay tele izany dia afaka mahita am'le farany de miantsika mahita le farany ihany niova kaskety tsy maninona fa zavatra eo alefaso kanao niveny lasa tsy tadidindray le izy zao fa nge le trondro fanasina nandrano sy bozaka fa rehefa tanaty malina tomobile nandritra andray andro nandrapatonga tamin'ny valo izy simba ihany le dala de nalaina le lohatrondro de natao anaty vilany mitokana izy fa ny vatany nandrahoana miaraka amin'ny lafika tsaramaso de nasiana tongolo gasy le lohany miaraka amin'ny tin miaraka amin'ny hoany ao
tsara le izy fa io ngamba le navoanako akoatran'izay ai Cristiano Ronaldo ny ao namana tsola zay tena mankafy azy de za tia miresaka amitsika le mpiadevitra momba baolina mahay le ry ka izy sy Paul Pogba zao mitovy fa i Pogba tsy manana teknika personnelle kokoa individuelle i Cristiano Ronaldo tamin'izy ohatra tany amin'ny Manchester United nazakazaka be izy de misy positionné tsy mahay mibalopia izy zao izy amin'ny mahay balopia satria mitombo ny taonany izy miresaka fakomaly tamin'ny télé tsara toetra be le ry fa mpanao baolina eran-tany hatramin'izay mpanao baolina eran-tany hatramin'izay teneniko raha ohatra ka hanome ballon d'or tsika dia ny ballon d'or du footballeur le plus travailleur le plus mazoto amin'ny entraînement le plus mazoto amin'ny fijerenany match nataony dia manova ny zavatra ataony ary le plus matanjaka indrindra rehefa avy manao entraînement ohatra zay satria ny adevitra moa be da be zany akoatran'izay Lionel Messi mahay koa izy fa mahafantatra ny vatany izy dia tsy miazakazaka be izy fa raha miazakazaka kilomètre Lionel Messi mandritra match i Ronaldo miazakazaka 10 kilomètre toy izany ny fanoharana natao amin'ny resaka mpanao politika sy ny mpanao baolina tamin'ity androany ity koa samy ary mampiasa ny atoan'izay tandrify azy sy ny vatany ary ny volany anosika moto avy any amin'ny fambolekazao raha lany ny batery okay tsy hoe tonga ny fambolekazo io la dia tsy hitondra vary tsy hitondra iny bandy anankiray zay dia rehefa vela lafo be amin'ny vary fa ny olona no hoaniny la tsia mitondra vare ay misy zavatra tiany la tenenina africain zany fa ho an'ilay miara-miasa amiko moa zany lay eo analakely mikalapisy analakely any miara-miasa amiko fo tsy izy rehetra dia ny fanentanana antsika rehetra hoe tongava manao re abonnement ao dia n'izao satria mbola mitoetra any lay tolotra lay hoe mahazo 12 andro ianao zany tokanalina arakaraka izay bouquet ampiasainao ao amin'ny kalapisy analakely mandeha dia n'izao entsikenjeo sao dia ho tara eo ianao ka ananatsino indray rehefa avy eo mandritra n'ity volana janoary tia izany tolotra izany zay fotsiny ka zay ihany ka ary dia tapitra ihany koa ny fandarana rivotra amin'ity an'ity ity no entsika amaranana azy ity hira izay fantatsika rehetra ity ilay mitondra ny hira manambara manao hoe vare lafo ndraiky ianao satria miakatra ny vidim-bary eo ny stoky eo ny tsy fampiny vokatra eo ny tsy fanentanana ny olona mbolo vary sy ny sisa eo ny mahitany dia ity hirity dia hira anankiray mahafinaritra be mihitsy vare Tsy mipatika amin'ny raha tsisy tentiny iake vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za ke tsy voky kwa tsy vare vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare yake tsotsiko za malagasy satria tiako loatra vare agnisan'ny raha tsy andehanako tsy andehanako any andafiny satria regny kilazany faholoko any tsy de omambary kanefa za tsy ty regniko voky kwa tsy avy mihinagna vary na atana tsy mivoatra fa vary za la tiako loatra kuma azo ro tegna tiako za ho mazoto mamboatra na atana tsy mivoatra fa vary za la tiako loatra kuma azo ro tegna tiako za ho mazoto mamboatra vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare tsy afoizako vare mahazo azy za normaly tsy wisy lera za empaka fefana za taleko za teraka egna maso tsy mahavoky ko tagnampy za to mamenatra za malonga tsy veraka to mazava ninao saromenaka na ataonao tsy mivoatra fa vary za la tiako loatra kuma azo ro tegna tiako zao mazoto mamboatra na ataonao tsy mivoatra fa vary za la tiako loatra kuma azo ro tegna tiako zao mazoto mamboatra vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare vare tsy voky kwa tsy vare fiarako malagasy za to tsy voky kwa tsy vare yake vare misao vare vare zegny moka ataovako gasy tsy voky kwa tsy vare ataova de hin'olo vako vare
dihin'olo vokovary ataova dihin'olo vokovary hey dihin'olo vokovary ataova dihin'olo vokovary dihin'olo vokovary ataova dihin'olo vokovary hey dihin'olo vokovary Zagache, tu vois qui quoi tu varais. 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 Na ataonao tsy mivoatra fa vary zay latsako loatra koma azo rô tegna tiako zao mazoto mamatra Na ataonao tsy mivoatra fa vary zay latsako loatra koma azo rô tegna tiako zao mazoto mamatra ho varevare tsy voky koa tsy vare fiara fo malagasy zao tô tsy voky koa tsy vare yake ho varevare tsy voky koa tsy vare fa fieritreretana moa zany le izy ny tena mariny fa mikakaiky daholo ny olona amty vidim-bary zao tena enjana be valonjato ve no kapoka mafika mafy le izy ary zay ny fandraisan'le resaka hoe mbatondra zaka koa mitaraina ny amin'ny ho ratsy eny izy tira zao mitoy ninony zany le tany maina be de tsy amokatra vary isika fa le zay toerana mahazo rano aloha misy mahazo fa vitsy de vitsy satria raha malala io migaingaina maina be io ny zao tsorony mandidy zao nge mamokatra vary ary zareo avy eto niny ty izy avy eto arivo mamo no mampiasa ny sarety ampiakarana vary any Atsididy de am'zao ry zareo mbola eny Antsasadalana zalahy tena mandeha makany mihitsy zalahy tena matory tsy fantatra matory herinandro an-dalana ve zalahy reny le tantaran'le bandy iny lo ela izy zay mihitsy ka herinandro mandroso de herinandro miverina de ny vary karama zareo moa vary ihany to vary ihany ny karama zareo vary de mafimafy aloha mafimafy aloha zany ny de amin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity satria ity resaka masoandro be nanahary ty zany no antony mety ahatonga an'izay le hoe mafimafy izay ny sasany amin'ireo faritra resantsika ireo nge tsy de hiara le izy raha ohatra ka hoe ny hoaniny izy menakavy fa aty am'le lafin'le hoe amidy le hoan'ny firenena rehetra mihitsy no olana fa raha ny hoan'ny fianakaviana ao an-trano mety ho vita ihany satria reny ataon'zareo le vary le rehata terim-bohatra iny reny ohatra ny tsy maninana tsisy rano be azy tsy fantatro hoe samy hafa moa zany karazam-bary eny iza farizanety tsy mitovy amin'ny vary aty anaty oraka aty anaty tambary ka ho faraparantsika zay fotoana fa grobaka be ty talaty tya ny nalaza amin'ny gazety moa zany evandraisana teo hoe mbola mipetraka ary mitoetra hatrany ny fipetra amin'ny tsy fanaovana arovava sy vavorona dia betsaka no samborony mety ho tapaka tanteraka ho ny lalam-pirenena fahenina zany hoe ny lalana makany Antsiranana Tandremo ny may moa misy orana angamba zava loza le satria io ge tonga de efa nivadika ho fotaka le lalana ny kofokofoantsika nantalovantsika tamin'ny farany efa elitsika nakany fiarakodia 4x4 raha tsy mataho-dalana zay zany vao tena hoe lasa mbily magody jiaby izy io izy rehetrarehetra namotaka be daholo izy rehetrarehetra zany am'izao fa tsisy tsy hitantsony zay mahagodron azy satria izy io de lala-pirenena tany fotoanany tsy godron fa lasa godaro izy tamin'ny dadabe Ratsiraka dadabe Tsiranana aloha fanavozany dadabe Ravalomanana iny dadabe Ravalomanana nanamboatra an'le Antsiranana nanomboka teo Ambondromamy makany Ambanja de izao zany za le tsy andeha hodika inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa efatra ray Gottlieb
Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy mialo misafy. Zay mare vahiny, zay manasa olona. Alasinainy taratara lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi be. Aigle d'or.